Ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Judas Pitia, asa soratry Sokrandry na Akora Voasedra. ireo amelona ny tantara Valy, Daly, Liva, Lalison Miaraka amin'ny lirika mandrindra sy manatotosa Olivaso, Rakotiny-Rina, misahana ny milina fandraisam-peo Danilson, Rambeo Mazafy. Ody ry garafatro a! Ao ihany fenareo e! Ody re olona! Marina raha misy andry mihitsy amin'ity orana mikija be ity a. Ny alika koa moa amin'izany tena mivovo be manao ny ataony. Dia inona re nataoko hoe? Aleo ranga miantso ihany lony a. Ody garafatro a! Vonjana e! Garafatro a! Fa manenona koasa ny titany filazany fa oatra ny tena fofo be tsy mitsanona. Tapaka hatramin'ny torimaso mihitsy nefa tena mbola vao eo amin'ny manofo manisa vola. Ohatriny zao ny voisako farany teo. Ny orana koa moa ty manao ny ataony. Nasa ny alika zany azo dia mba misy mpangalatra David raso mihitsy aloha iariny eto ba. Mba mifiry koary zao andro zao. Ambe folo sasany alina. Ody garafatro a! Ao ihany fenareo e! Ohatra misy miantsoantso izy zany a. Rafatro a! Andraso aloha hoe ho tazaniko eto am-baravarakely. Fatsy randriva io. Tena randriva. Misy olona veo e! Fa misy inona ary? Inona ary ny tadiavany ako aty amin'ity andro alina be ity? Azafady rery garafatro fojy rehefa hoterako rafara tsy hitako izay atao. Reza lahy ty koranga tena tsisy atony. Ka maninona rakatera mety namaka any amin'ny hôpitaly e? Inona ny dirako amin'izany? Azafady re, nareo mba manana fiara re dia andao mba hoentina makany amin'ny hôpitaly izy a. Ao rehefa orenana ny lany a. Hony a, tain'Andriamanitra nareo. Ary so dia mba avina misavy ary ala ty. Avina misavy ahoana indray. Ka raha tsy fiara-dala tompony ako. Aza manadala lesy randria. Nanamboatra azy laha tsy niantsoko rehefa moka azy mila fanampiana. Soka ohatran'ny lasa lavitra be kosa ke za mifafanao zany. Mavonjeo rehefa inona ty. Tena tsy mahavita lesy fa vitao reriany ianareo a. Zany toetranao zany kosa raha soka ohatran'ny sao dia mba tsy mety e. Mahantra tokoa moa ny tenanay dia ataonareo amin'izay tianareo hanaovana azoko. Tsisy vidiny eo anatrehan'ny olona mihitsy. Manapaka ny torimaso ke lafa ataovy ihany ny alaka azy. Atory aloha. Ody ry fara, tonga e. Nanahoana ianao tato zay? To ohatrany maheno feo an-jaza mitomany angia zany e. Teraka ve mivadiko hoe fara, teraka rery tato ve ny ve? Maninona ary raha fara zany tsy mihetsika tsony. Fara, fara, mifoaja fa io ange ny zanatsika e. Teraka ihany ianao. Rafara, ohatray, to tsy mihetsika mihitsy inge izy zany.
Lanitro maty ve mivadiko hoe tsy matory fotsiny izy fara ary toa ohatrany tsisy fofona natsonakeo ampavorony zany tena mifona re avadiko tiako fa ohatrany tena tsisy tsony ty mivoaza re anao ry vadiko mivoaza fa mijaly ny zanatsika jereo izy fa ampitomany fotsiny mitadinona angamby izy fara hoa voaza hoa ianao sady amin'izay lahankely ange izy zany ka mody rezady ve tena misopatra loatra kosa any tany tia toahoana zany ty zasy ty aloloany fikofako amin'ity lamam-pandriny ty ohatra dia atohana koa ty tadipotra anyity zany ohatra alolo ny tapahana amin'ity antsy ty mafy ty re olona mangity fa tsy maintsy atrehana fifanina kely no sy para-pahoriana ka mavesatra tanterake tonga sola izay lary zanako ke feloma mandrakizay fara tsy adinona izany ry felomindry arabaina aloha rengarandry nomen'Andriamanitra dinga mo manararaotra ihany koa sady mamangy amin'ny fahoriana noho ny nandaozany faravadorao anao eny de misaotra efa rovolana ty oriana vi vo mamangy anahy kosinareo am'izay koa de tsy mba nandevina akory tena farasamy olona mihitsy ka nefa nge de mba pirala ray tapo zao ihany mitondra ny fialantsiny aloha randrira zao vo mbo afaka ny tenanay tsy zany mantsy fa tonga saina tapoka hoe haitoko mony adidika n'olony ratsy ka ity re misy valopy natambatra ato daholo fa tsy haiko hoe nyropatsa ve sa foadranomaso sa fopatsa sa rodranomaso de nakambaka ao zany fa de anjaranao fa de misafidy zay anjaranao zany ianao de aiza misosy kalahery tsony de maro rotaiza raha zandry oko zao razoky tena hoeto miverina any mivolany se satria lalina tsy maintsy zorony ty ka tsy maintsy atrehanay aiza de matikambo lejasy ilambotrongo voaomany io ve de andavola raiso ihany aloha maika va hoe misy mahametsy ny sasarana rehefa ohatra laha miavinavina randry de eto ty ny afa ilaiko ny fa zao arazoky hoe inona loatra zany ny tena olanao amiko ny lovatsika efa bodonao avokoa aty trankely ty sisany mba anay singa leonay manginona fa iavy amin'ny mpanambola ve zay za le teny vokany rehefa tsy mba nandalo fianarana tsy manana boritra direo zao ny fiainany lahy naleony lahy tsy nianatra fanjanona tao an-trano foana hoe eo akaiky ny dada sy neny de reny dada sy neny lasa inona ny vokany zao sisy lahy efa lany ny anjara lovany lahy ny fitiavandrareo koa efa natokany ho any lahy de aleony ray mba ho anay sasany de ataovy zay hitanareo fa mety razoky nareo tsy inona fahefana ankehitriny inona koa moa mba hoainay am'izay resaka taratasy saingy zao ny tsarovy razoky hoe misy farany foana ny zavatra etra ohatray ary to manozona ka zany eto ty volako rehefa tsy mily lahy tony tena sary tiavina mihitsy mandreraka tato
Sasany nona be. Ay ve tonga sady lahy e. Fa firy sady moa zao e. Ka zengery datany rava tamin'ny 12 androany iha. Ohatray. Fa nga mbola tsy masaka foana ny varitsika. Ka idada le zanako androany tsy nahita fariko. Ka zange data nona be mihitsy e. Ao fa efa nandrahoko mangahazo sy rariva toa dia andrahoko vary maina be zany zanako zany fa tsy maintsy mahita volo dada zay ony a. Dia hinana mangahazo maina ndray kosa very data fa nga tsy mba misy zavatra fa mihitsy ony. Hoatsika zany tsy manam-bola foana. Rinaina nefa isako mianatra mitondra vola foana. Misakafo tsara be zareo dia mahafinaritra be ny fiainany. Hitany koto tsy mitovy amin'ireny tsika. Misy ny ambany dia tsy maintsy misy ihany koa ny ambony. Raha manana ny sasany dia misy ihany koa zany tsy manana azony lahy. Dia tsika ve zany ry data le atao hoe ambany, le hoe tsy manana. Ko manina zany raha makeny ambonitsika dia amin'izay tsika lasa tsara be ny fiainantsika. Fa tia ny lavelony izany fa nga data tsy tia an'izany kosa e. Tsara be nge zany manam-boly zany ry data e. Eny tsara be mihitsy zany hoe manam-boly zany fa zao mianara mafy. Rehefa mianatra be lahy dia tafita dia lasa mpanan-karena be. Ka zany very data tsy ela be kosa. Zary ty vo te 4-ko. Te data marina vesany tsy mba nianatra tamin'ny mbola kely. Tena diso dady nanenina tanteraka satria tsy mba nandalo an'izany fianarana zany mihitsy ny fiainako. Zay no nahatonga ny dada miteny hoe mila faharetana letsy ny fiainana dia mivavah foana satria Jesosy anie tsy manadino antsika izany mihitsy rokoto e. Ary andana amin'izay moa primy tika tapony sy iny e dia andao hisakafotsika ony say la ndray tsy noana zany la io nonako. Ary andao angakanga anara primy ny kitapony sy aloha ny ento. Fa inona foana ho any jerijereny lahanariko ito beloha. Tsisy nanan-kanina mihitsy. Za le sy mba mejely amin'ny endrinaina. I mofo be ive lesy dia lany larery. Inona? Eo moa letsy e. Fa nga latsa ny tondraka. Ka dadanay ary lesy tsy manam-bolako. Eo moa letsy rinaina mba kely fotsiny e. Zay ty beto vao manome zavatra ny lisany e. So dia mamindra fahantrana ozy dadanay. Sady kisay larika tsisy nanan-kanina. Mba ratsy saina koa lesy larinaina. Tsy mba namana mihitsy lesy la. Tapitra sahady ve fakandrivotra. Tô vetivety kely. Tia nefa mbola tsy lany. Za nefa bedy raha mitondra ny tia miverina ny an-trano. Aleo rangaharina. Ino misy alika? Toto tiana ny toto. Naina kosa lesy e. Ao lesy mba ho anafa ive lesy dia miela ny alika kosa. Manina zao iny raha mba miela nafa tsy nariny la. Aleo ty ho an'ny alika toy izay ho any lahy. Ao tsara Verandria. Salama razoika. Ny tiako tsara lalandavaka. Ary to manginginy zato isa resy. Tsy hoe retsy akory fa mba manginy. Ka hitako amin'izao mihitsy. Ka ty vala be alaty izao vita raha tsy herinandro. Vita foana io rafatro miady mafy vo mihinany. Dia ara-baky temy mihitsy zany le hoe mitrongo vahoomana. Zao fotsiny rafatro ndalanao asiana resaky. Zay ary na tsy manan-katao tsy mba angalatra zany mihitsy. Zany kosa vetsy efa tsipaky ny miala iny. Ka anaty velona aza
toa tsy aritra fa hitsipozipozy ho faty eo ihany no farany mboteny azy zay randry eny hoay raha resaka vava aloha ny dia anananao mihitsy saingy ty saina kosa nefa ohatrany mirefarefa amin'ny tany zany ianaoko tena mampalahelo anakay ohatra ka raha tsy teo tokoa ve moa saina hiatampinaritra ohatran'izao zay mianakamo randria za ko ty dia ohatran'ny adalako fotoana tokony hanosana vola any an-trano ilosaka mandany andro miresaka amin'izay olona sahiran-tava rehetra zao tako ary-bagagako ndana isao ny volanao fa tsy maninona orikoto fanga dia mbola betsaka ny etimody ataony lao jereo nge ty andro ty fa aliny be ohatry ninony jereo ny lampoziko efa kely sisa efa kely sisako sady zangery tata tsy maintsy fitaiko foana ny etimody zay vo matory amin'izay za mahay be dia lasa manam-bola be rehefa lehibe any dady eny le serzanako fa torizo ny fahendrena dia menara mafy hatrany zay nge tiry tata dia vity mba mizarytsika toriko sady mbola ifomaraina be koa zao raha-pitsoaka rano so ihany koa fa efa vita teo ny vavakariva fa maninona ho ary papany tsisy fianarana fa tsy hoe pepe io aty amintsika maila ihany fa aty amidezaka lesitsika tiako alefa ny endreny voatra mihitsy elahy saingy elahy ohatra mbola kely loatrako fa zao lesy enry papa ataovy zay aza olany io CP io tsy tia hita ary tsy tia eny koa reto sofoko reto hoe ikotondray no afaka fa ny zanako tsy afaka aza matahotra papa fandray ve ny tsy afaka eo sady tsika koa nery papa manam-bola be dia raha manam-bola moatsika zany dia maninona rile kely zao fotsiny matoky lany aho ahy fa raha afaka eo lahy dia zao mifindra ny endreny voatritsika za very papa za mihitsy ka alla mba tena mahazo aina tsara mba mitongy fari-piainana amintsika daholo manko ny olona mipetraka any sa hoanao zay lahy za mihitsy ry papa aiza veko za rery nao ampianarina no manao kiraro kotomory papa dia sady tsy manao kapa ny vakivaky tongotra be laha tiako dia mampimerin'aina ka samy hafa letsy ny fari-piainana tsy mitovy ny ambany tsy afaka hitovy amin'ny ambony novinana dia ary nirinify azany koa hianatra be zary papa dia amin'izay manam-bola be mitovy aminao zany dia zany mihitsy fa zao koa eo ihany ny fianarana fa ny miantra aman'olona tena fadio aiza mba miasa saina amin'ny afo za mihitsy fa ny fiainany lany any atao zay mahapetipety azy mamindra fahatrany reny zay indrindra nahazo kilalao be dia be ondro naina osy faly teo dia mba hijery any koa so mantsy dia mba omeny zareo analy any zareo taloriny way io tokoa reo milalao ivelan-tambo reo ry zalahy dia anatonako eny reo manao any lisany fa inona koa nalehan'le belobe ty aty za le tsy mba hiary lalao amin'ny lisany inona koa ty mba kilalao anylahy samy miantoka kilalao daholo ane reo ankizy ireo fangatsy any la daholo zany reo kilalao be dia be reo ka dia raha na daholo reo dia maninona dia mba reo lesiny rahana amin'ny lalao fa ela ty ve aloha efa mitapy sa dala sa mivadika do
Zay tiako io sady inona koa moa mba hain'lahy am'ireo ka. Ka ndao ary dia mba ty omby tanimanga nambarin'ny daty tiany anay e. Omby tanimanga eta ty hoe jereko. Gala mba ty antony ty raha jereny lahy. Eta ty hoe inona liatsy mba dika an'ity. Ty ve tsy voatompony ohatran'izao to dia vaky. Antray kosa liatsy fa manakosa lesy ny vakilo lany omby kely koa. Lahy kosa lesy e. Jere lava potipotika be le izy. Alazako amin'ny dadanay e lahy. Tsy realisana nefa beko netaka be koto be aloha e. Ohatran'ireny vehivavy reny. Ary to dia hay mabe miala fa tsy mila saribavy zay. Ao zalahy, toy izy ny kilalao antsika. Fa naninona ho azy zanako no nitomany fa nisy inona ndray tany Kampite anay nangery data ny kilalao anay e. Le omby tanimanga namboarin'ny dada ho anay iny. Ay ve vitsy zanako aty aoka zay ao fa namboarany dada toa dia tsara tarehibe se rehefa avy eo ondrikoto raha za aminaloha miaraka amin'ireny tsony se fa inona ary ty ankizy tsy tsara iarahana ngereny e. Sady ratsy saina be ngery zalary daty e. Tsy araka amin'ireny tsony aza miaraka amin'ireny tsony hony fa miarahaba fotsiny no azo ataony ze miporofoy aminazy fa zaza endry foana zany zanako zany azo. Dia ataony dada ohatrany tena izy ny omby koa. Ao fa ataoko tena n'le tsara tarehibe mihitsy ny ombony se. Dia ataony dada ohatran'le sadasada kely atsy ambany atsimo fa zalangery data inaina moa zany e. Nahazo kilalao vaovao be dia be izy. Zany ve lesy dia faiza hono zany kilalao be dia be zany ka Tsako fa ny atony mamano sady tsara be daholo le izy. ay marina mora bodibody rehefa saiky ny sabotsiko. Fa ondoko ary dada mahoana letsy fa maninona ho any ato amintsika reriny tsy mba misy an'izany mamy zany e. Taontsika azy dada rery foana ny ato. Tena say ary le fanontaniana saripaliana. Dia inona zany ny avaliko an'ity zanako mandry ity Tono ary dada ahitany koto ny olona rehetra dia manana mama avokoa. dia aiza zany no mamako ry dada. Ka efa lasa izy Lasa aiza koa ry dada fa dada koa zany lasa ny andreny vohatra ve. Dia manina tsy mba makaty amintsika mihitsy izy mba mitondra kilalao anao ohatra. indrisy le sary zanako Waay e. To tady hitomano a dada e. Sa ditsoka. Tena ditsoka mihitsy dada ka. Ahitany koto lasa any amin'ny Jesosy neny. Fanga moa Jesosy zany tsy ao am-pondray ka. Dada ihany no teny anahazaniko. Eny efa ny tena toerana misy azy dia any an-danitra. Eny e. Dia lasa ny azy zany mama. Dia oviana izy no miverina. Ka izy angery koto tsy miverina tsony fa tsika makany aminy. Rehefa tonga ny andro akanjo Jesosy atsika. Zany very dada. Zany efa zany malahelo be any eniko. Ndao tsika ry dada ho any ka. So dia elabe Jesosy voakatsika ty ndray koa. Sady zany ery dada. Maninona lay Ampijaliana ankizy foana e. Indrindra farinaina sy ny namany. Mijaly mitsingeza ary dada e. Ao fa teneniny dady reny dia aza miaraka amin'ireny tsony hony Eny tompoko. Dia namboarany dada kilalao be dia be ho aza eny lesy fa inona ary ty ataoniko ty anamboarako vita amin'ny tanimanga ry atanimbary risy hony dia ataoko betsaka be mihitsy. Dia fa matoky any dada zay fa zao alohany andana maka tanimanga dia amboariko le izy. Dia koa sady tonga dia akarantsika rarivo. Aiza moa le siny kelikiny ry dada. Nataoko akaiky mifatanao lesy le izy Eny tompoko.
Tena indrisy resy ry zanako a. Raha mba nanaiky nianatra manko taloha mety tsy mba ohatr'izao mihitsy ny fiainanaiko. Nihevitra mantsy za hoe eo anilako foana dada sy neny kay ny fiainana dia fandalovana ihany. Mivoala atao randria. Orandria mivoala atao a. Razoky, manahoana aloha se? Efela be zany. Fa misy inona notrony tonga dia mivatrafatra sy tonga fofona be ohatr'izao nareo e. Manosoa alohany e. Zao vele tsy niposiko dia zao mba trano idirako. Tsy miditra any ane tsy a. Fa elany tadiavaka fa tsisy erezay fahatrano lisany. Ngeny ariko, ka ahoana amin'izay ary? Efa ty ady ahoana, dia mbola tsy tezitra dia avereny miaraka amin'ny vava amin'ny teny ty lalaon-janako nalain-janakelahy. Nahoana tsara? Fa elahy ty hoe mareniny mpangalatra ny zanakelahy ka avereny ny zava-janako dia mba mividiana letsy fa aza ampianarina angalatra sady ny ankizy a. Rangaty a, ny zanako a tsy mba mangalatra zany mihitsy na tsy manana ary zahay a ohatr'izao ny fiainanay a dia tsy mba nampianariko angalatra zany ny zanako. Ka ny zanako indray zany lazay lafa mpandainga. Rehefa tsy zaka lesy le fahantrana dia aizany fananako mihitsy ny tsy aizany lisa miaina mampitandrina iny a. Fa inona loatra zany razoko ny tena olanao aminay sa mahitanay tsy miteny anao dia tena ararotina ohatr'izao zay. Dia iteninina koa nefa erabe zany fa zao fotsiny mamerina ndray mary mampitandrina ny lahy zay fa lasa veloma razoky dia lasa tsy manao veloma koa zany zato izy. Fa zao dia mba tsoko ariny e. Anarany fotsiny mba hoe raitapo nefa ohatrany sa zay tokoa angamba le hoe ny olo tsy havany manana. Ono alterinaina mandeha tsara ihany ve fianarany lao fa ny CP-ny ka efa manakaiky. Hitany papa, Inona ny hitako? resiko daholo ny ankizy ao ampianaranay fa tsy kotirery. Izy foana ny voalohany. Dia za faharoa fa tena tsy tiako mihitsy zany ry papa. Fa oniko tony tiresiny lahy Ka mahay be ny iny ry papa tsy dia alalan'izany ary naina tokony zanako foana ny voalohany eto amin'ny tanàna. Fa iza moa ty mba naresety eto amin'ny tanàna iza? Tsy haiko. Tsisy le ty tsisy noho izany tokony mba mahavita mihoatra amin'ny vitako elahy. Mazava amilava izany Eny ry papa, ao fa tena hianatra be mihitsy dia amin'izay za voalohany. Dia tsy maintsy ataoko ihany koa izay afahako CP. Eny arafa dia hitantsika eo zany. Fa tsy tia eny mihitsy ny reto sofoko anankiroa reto hoe ny zanaka randy indray no afaka fa niako tsy aho traitray marina haisa misy an'izany po. Andao amin'izay ry koto anainga efa vonina tsara ny zanako Tompo, sady efa reto daholo ny fitaovana ilaina. Dia efa vonina tsara zany. Efa vonina tsara fa dadako zany. Taratasy fiantsoana ahoana afahany ny karatra asao da dino lahy zany. Rendray very data no adino tonga ny ahozy madamanay tonga dia tsy manao fanadinana izay tsy mitondra an'ireny ka zany mihitsiko akandao amin'izay ary fa sao dia taretintsika mbola lavitra ngeny tsy jeu fa zao ny atao tsika menaka angamba anitsy fa tsy anarakarabe sao dia mba tara fiantsony eto. Tia mbo mangazy ty ve zany ry data ny entinany? Eny tsy maninona lesy zany fa inona ry ty dia iny mba ataony latohanay na mandra-mahatonga ny sakafo atoandro. Ka sao dia tokony hivavaka aloha tsika sy data izay vao mandeha.
Sa vao hivavaka? Saika diniko marina. Andao aloha ny hivavaka re. Efa vita very ty zorony nafatarany. Kely sisa ry papa. Reto sakafo reto koa ne be dia be loatra dia tsy lany. Nefa tsy maintsy hohanina ozy mamoa. Janony any amin'izay rehefa tsy hinana tsony lahy. Nokotehany lahy raha tsy hita izay anaovany lazy. Mitobaka ohatry ny inona ireny. Fa hono efa vonona ny velony taratasy fiantsoana sy ny carte d'identité any lahy. Ie, efa atao anaty kitapo. Ary nakaiza koa tiren'ny lahy. Analesa tsoy amin'izay fa tara. Anaty fiara miandray anisany a. Ie, mama Orikoto amakalo ny sisiny fa misy fiara ngeny. Io tena fiarandronay iny ry tata. Tena marina zany a. Jereny tata nge tena izy mihitsy iny. Tena mety andeha hanaritra anjanany iny angambako. Raha fatro mihitsy iny. Efa vonona tsara verikoto. Tompoko. Salama Razoky. Efa vonona mihitsy izy ka arinaina. Efa afaka fa fandraisana anjara sisa natao aty. Zany raha mba namaly akoho ny renaina. Eny ny asa vita ny fampitsarany. Tena zay mihitsy ka. Zary teo saika teny hoe mekara raha andeha larikoto. Saingy nahita nyty lotonareo mianaka tapoka dia tena tetretretretretre matahotra so dia mandoto tomobile. So matsika oka ihany loka, oka ihany loha amizao. Ty vavanao kosa Razoky a. Lalanareo zorona fa vitanay foana io zay dia tongotra kely io ve tsy ho vita. Ay, dia tohizo are, tohizo ny 11. Andao anaka, andao fa taraiky ny fandahan-karajia amin'ny tolo reto. Andao ry koto andeha, andao. Andriamanitro, faloza inona indray rety dia nitorindra vatro zany fa dia nilazainy fanangalatra angisany. Tena oatra angina tsy nahatena nahita an'ireto volongisany araka tamin'ny taovany fa dia inona loatra re zany ny tsitiavany Razoky anaty fa ahoana mihitsy zao aty voatazona aty tsy mahazo mivoaka ty ozy raha feno mandra-pahatonga ny zandary anao fanadihadiana. Dia le zanako zany mba ahoany tena indresiresy rokoto kely eny mety gaga izy zao hoe tsy mahita ao an-trano ao. Ny andro ty efa miariva ihany dia iza ny anidiny trano, iza ny ahandro sakafo. Tena marina mafy tsy atahotra rereo iny. Ngiara feno sefo-poko tany koa ty tsy hita mba hoe ifampiresahana akory. Eny mety takoha mandravatro amin'ny vola koa angamba amin'ny masoniko. Fa hoe atraiza tokoa ary mifetra amin'ny fahatrany ty ary ny vola tokoa ve ny rariny eto tany eto Andriamanitro, ampiro ele zanako lahatokana kely iny na raha kofy amin'ny tananao mahery izy, indrindra fa amin'ty alina ity. Lasa izavona koa ary tatany hatramin'izao mbola tsy tonga. Ny andro ty efa miamaizina be ihany. Matahotra tao ka. Tata! Fa lasa izy taty Lasa izy ary tata.
Dia inarery sany nataoko ato. Dia ampirehatra afo aloha. Aiza moa le afokasika avy anyrehatra afo iny? Tikay. So ihany aloha fa efa nampianarin'ny dada nampiasany ty ahy e. Zay fa mirehatra ty. Ary aloha tonga dia ataoko be kitay be. Dia nefa inona moa izany ny andrahoako eto? Aleo aloha tonga dia hitiako ny trano ka. Rehefa tonga eo dada amin'izay dia mandondona fotsiny. Aiza ary dada? Sady miandry asa any sy efa mahandro sakafo. Ohatry koto a dada ihany lesy ty e. Mba nanahoana ary se le janako tato e. Koto a za ihany ho aty koto. Tena dada izany. Ary efa mazava be ka ihany ivelany ihany. Fa nga maraina sahady. Ao ihany velary koto a. Koto Ato ariary dada. Ndrasa voaiko anao. miangaikaingany lahy e. Fa taiza foany dada ny zovako. Sombony haiko marina. Tena tato ty e. Zany e dada tatsaiko mahataminaly. Oko zay lesy fa efa tongo dada. Oko zay a. Ao fa tsy andeha tsony dada. Ony a. Tsy avelan'ny dada rery tsony koto manomboka zao fa zana ny tena zanany ke koto e. Dia za rery fery dada navelan'ny dada natory tato. Zany ery dada tena natahotra be mihitsy e. Oko zay ho afa manomboka zao a. Dia miara matory amin'ny koto kely foany dada. Ony Tsy a. mandeha tsony dada. Eno a. Dia tsy maintsy averiko ao anatin'ny 2 andro zany ny vidingisan-drafatsy raha tsy zany dia miakatra ny rarahony. Aiza nahitako tonga dia enalina piso vetivety eo. Dada! Dado o! Dada! Fa misy inona ty e? Tonga teo faly. Tonga teo faly ahoana fa inona zany masepitsepitra ny lahy mifatongava amin'ny faly e? Ka hitany dada. Efa tonga any am-pianarana ho no valim-panadina anay. Efa tonga any am-pianarana? Zany ve ty dia ahoana? Efa tany zany lahy? Mbolako. Ka zay nge ny tena niatsoka ny dady e. Dia amin'izay mba samy mahita antsika. Ka maninona moa rano fa andao hiaraka antsika zay lako? Andao dada. Na andao aloha fa hidiana vetivety aloha ty trano ty. Andao. Fa inona koty mampitomany lahy? Sa nisy namono tany ray lahy io? Inona ho amin'ny problema ny lahy? Nisy ny daroka? Iza ny daroka ny lahy fa ataoko mahalala ny anarako tsara? Tsisy ka. Ka maninona ny tomany ohatrin'io? Tsy afaka papa. Maninona tsara hoe? Tsy afaka hoe lahy? Faka moa efa mivaliko sepe. Vo avy tany daholo zay teo. Tena tsy mino an'izany hoe tsy afaka izany lahy. Andao aloha hiaraka hiverina any. Ahoana fotsiny izao lahy no tsy afaka? Tena tsy mitombona mihitsy zany andraso ao anaty fiara ao aloha mandiakaka ny vetivety. Arabaina le zarizanako. Tiany dada be nge lahy fa sady endry no mahay. Misaotra dada.
Dadako nge tiako be mihitsy e. Zany zao n'izy efa eny amin'ny CEG zao se mianatra eny manono fianarana ny zanako. Za very dada. Eny Ay moa rehefa afaka CP dia eny amin'ny CEG indray mianatra. Ay tena faly be mihitsy amin'izany. Faly mody tongotra be foana nge zao dada ny tena tsy zakako. Aiza koa miafy kely fotsiny letsy fa inona ary ty olona matanjaka be io sady amin'izay lasa mivadika ozatra daholo zao fiancé io rehefa ohatra mandeha tongotra foana. Za zao dada hianatra be mihitsy aho rehefa tonga eny amin'ny CEG eny dia lasa mpanankarena be ohatr'andrina ainy. Zany eny le sary zanako raha mbola dada koa ny dada dia tsy maintsy tafita ny dada lahy. Andriamanitra koa tsy mila antsika rery zany lesy. Za mory dada o. Tena diso fanatenana tanteraka tamin'la mihitsy arinaina. Tsy ny eritreretin'ny lahy kely akory no mety fahafambarakako. Le ty tena mahatsiravina. Aiza ve ka ny zanaka rahafato izay tsy misy toazy mihitsy eto an-tsaha-volandray tsy afaka. Fa ikotry kely fadirana ho an'indray ny lasa. Finina mihitsy ny ao anaty ati-dohanao e. Ka iza ny e papa mahay be. Fa ilaza ny dondrombelona ka raha sy dondrona koa ve moa tsy ho afaka e. Fa ezaka be ary papa, ezaka be amty. Inona koa moa va nasy anatratrony azy alahy ve moa tsy efa ampiadana ny lahy reo fananambe antsika reo e. Saingy hafa ihany le ty zany hoe nianatra zany everiny lahy moa va raha tafity ikotry sy vita lahy. Mbola tsy hainy lahy zany. Alasa lahy mivoaka any fa mandreraka any mijereny lahy sy peresiko tsy afaka. Eny tompoko. Tele koto be lody raso anaovako azy. Sady io koa papa io andavarangana io. Dia ahoana alitirinayna? Inona ny alay e? Andao e lara iaraka ilalao aminaiko. Kay vonjeo papa, vonjeo mata, vonjeo e. Fa nanino lahy? Vonjeo re olona fa nanino lahy nayna? Vonjeo. Misy inona tia? Orkotoa. Fanatao inona ray sana. Vonjeo papa, mata natosiko. Isa kiraka andavarangana ito lahy. Natosiko. Sasary tsy nanino anazoko. Manginy lahy. Io davanatosika lanaina. Natosa mafy be atenetsy. Langa zany tompo. Tsy nanosika zany aho. Hita fanatosika lahy. Tonga de tsapiraka andavarangana ito lahy. Aiza koa ny azo beteo. Natosa mafy be mihitsy papa. Tatanayna. Tsy tena zany ka tsy nanika. Tsy Lety tena zaza rasy taiza mihitsy. Iza apio natao so mafy be mihitsy. Tato Mararia Relanto Kuto Kai Fananino lati Marar petaulo vataka ray manontolo Fonona tata Va vonise Fonona tata nine Fa inona daholo ty ratra mahazo an'se ty Jireo maratra ny ranjo Tanana Fa ho zao e Asako tiana aloha tata ny lambosiko marary be nareo e. Tena ohatrany tsirarony kosa aloha zao e mariny. Kay fa ninona ose io ka lazainena hoe namono anazy ny any efa za tsy mikasy tananazy akory. Na velo mandroso ato rano ato. Kay Tena tsy fanina mihitsy zany raha olona.
Tena za kosa aloha ny tsanaiky an'izao mihitsy e. Efa diso tafahoatra kosa la ataony Rafatro a. Tena marina e. Azafady kely aloha ny Razoky e. Inona ny lahy sa anaty zany le vola? Raha izay volanao a averiko foana iny. Fa naninonanao moa zany ny zanako ny de noratrainao ohatran'ireny Mba moramora ty vava larandry a. Ny zanak'elahy tsy mahay mena avy any amin'ny fahatran'isany any de zanako mipetraka tsara eo amin'ny sezam-piadanana no tsy aiza miaina. Tandremo a. Ny zanako mihitsy ry Rafatro ny tena be fialonana nya iny na mahatra azy tsy hanao ratsy amin'ny namany zany mihitsy. Ay, de zanako ndray zany lazay lafa be fialonana. Rehefa tsy voafehan'lahy zanak'elahy de aleo no voankazy. Sasa madiditra tsy misy lavanazy. Raha zany ngamba le zanako tsy amin'ny sakafo be otrikaina de mino mihitsy afa tena maty teo mihitsy. Zanako aloha mifehezina tsara aloha ny Rafatro hita mihitsy nareo hoe mpianaka e ny ataondray ny any ny ataon-janany. Zao fotsiny randria. Aizany zanako mihitsy ny tsy aizany lisa miaina. Fa raha zao no mitoy de hifankahita tsara. Nataony ohatrizay kosa Rafatro lefitra andry. Fa ty zanako kasikasiany ty kosa tena ohatran'ny zakako mihitsy am'izay de nanaparanareo ny sain-dratsinareo mihitsy. Rehefa mangina fotsiny zay de ataovy ampy anareo zay mba matahora ihany Andriamanitra Razoky tsy haina impiry eto ambonin'ity tany ty angetsika e. Aza be resaka lety vakale ty tsore larinaina. To sady tsy any amboniny to tsy aty ambany koa. Lasany amin'ny dokotera izy. Fa nga papa tsy ny asa. Ny zavatra diniko fotsiny resy de niverina vetivety aitoko no reny landro any no mila mandeha misafo any amin'ny dokoterako. Fa hono ary papa? Inona indray ny antanila? Farikoto reny vety avatsika. Raha ny tokony ho izy tokoa aloha de avatsika reny. Saingy ny ory resy tsy ava-manana. Aza vao kely ery papa? Zao fotsiny minary la tsara, minara mafy de ho azo lazany anorina kely. Papa ko zany. Zay ry koto fa lasa azy ilaozana ny tanàna rehefa milalao se de eo atokotany eo ihany milalao aza mandeha lavitra mihitsy. Fa data aloha zany zao aloha andeha ho aizy ka dada andeha asa hitady voly se ty koa ko maninona ary ny dadany tsy mitondra angady. Ay ve androany ohatrany tsy asa tany ka tona brikery avalan-tanàna iry fotsiny androany. Ka za koa zany andeha araka mitady taona brika aniko de am'izay tsika mahazo voly. Ay la ko ohatra maninona de ataon'la inona moa zany mivola rehefa mahazo e la ividianako fitaovam-pianarana fa data nga sady neny amin'ny sezingy eo ry data lasa mitombo ny fitaovana ilainy. Zay aloha de marina e tsy mitovy neny amin'ny CG sy neny amin'ny EPP ka zaniko. fa zao koto tsy anjaran'ny lahy mihitsy ny amin'izany fa anjaran'ny dada no mitady vola. Azo lahy ny ataon'ny lahy de mianatra tsara de zay. Ka za kosa nge mba te hanampy any daty eny letsy fa na izany nefa de misaotra ny lahy mihitsy natan'izany hoe fanampiana ny dady zany fa raha te hanampy any dady lahy de mianara mafy tohizo ny fahendrenana anany lahy ony Kotoa! Or kotoa!
Ahoana tompoko? Vetivety aloha ny se aty. Ahoana zay ry dada? Manao inona aloha ny se zao e? Nanisaka an'le kitay fa mitady ho tratra ny aloka le izy. Fa inona dia davany dadana? De efa voizaka daholy. Efa vita daholy. Ka zao ary irahako vetivety aloha ny se io. Irahan'ny dada ho aiza? Ka ny ambom-bola keny amin'ny rambelo e. Andro anariva manko ny lazainy fa hoe amerenana an'izay volo zay. So ihany azany fa tsy dia nandody vatana beko. Dia tsy misasatsony azany. Eny le tsy maninona zany fa zao rehefa azony lany vola dia mividiana labozia amin'le 200 patsakely eo amin'ny rafao. Eny tompoko, lasa aloha zany. Zao ny tsoko an'lisa mitsamma lasa ry avaratana any ary koto. Mety ndrahana angambo izy teo fa zao ny ataotsika. Endrasantsika eto izy fa tsy maintsy mandalo eto ny lalany rehefa miverina. Dia zao ny ataotsika rehefa mandalo eto izy. Elary faly manarinaingana ny lohany amin'ity gony ity. Za setra kosa tonga dia manala ny akanjony. Tandre amin'lisany sao mamoaka feona amin'ny teny fa toratsika izy dia avy eo tsipitsika ao anaty lobolobo ao. Zay sady efa hidy ary izy iny lesany. Andao iafinao ambadika ty lobolobo ty aingana. Mangina amin'izay fa efa ino izy miomany lary faly efa miariva ihany. Fa lasa izy ary koto mbola tsy tonga foany. Sa mbola tsy torambelo. Nefa na izany azy. Mety varindalao miaraka amin'ny namany indray zao ry bandindry. Andrasy mihitsy aloha no jereko any fa ohatrany tsy fomba ankoto mihitsy aloha zao hoe irahana dia mivily lalan'izao tsy mety mihitsy ho ataony koto zao. Ro jereko any mihitsy aloha. Mety ny andra an-drambelo any zany koto matombola tsy mifanena amiko aty foana. Ny lalana nefa ty efa isasaka. Amin'izay koa dia mbola tsy hitako hoe hipotra very epitery ihany ve na izany ary? Ary inona koa zany zavatra vohitsako zany? Andraso hoe jerena. To labozia. Ty labozia nisy akoa ty. Mety any olona no vidiana zao ty dia latsaka tetiko. Alora angaha hoentina vasitranay koa mamanina labozia koa tonga any an-trano. Ary inona koa rehetra? Andraso aloha nanatona kely mihitsy. Topatsa kely reto miparitaka reto. Fa ahoana koa ary zao patsa labozia. Zany zavatra zangy ohatrany hoe entana nasaiko ny entiny koto daholy nasaiko ny vidiny. Ohatrany tsy azoko ary inona zany? Ohatrany misy zavatra mikrofodrofoka be ao anatin'ny lobolobo io. Ohatrany tady atahotra zany fa alika sa olona? Ohatrany misy zavatra tsy mazava mihitsy ka. Nefa na izany nefa aloha jereko eny ihany ka. Lanitro? Tena olona ty ohatrany misarona gony ty ny lohany. Fa izy ary ty andraso le vahany ty gony ty. Andriamanitro? Atao ikoto? Dada. Ikoto? Fa ho zao?
Fa inona ny nahazo an'izay ty e? Tena tsy haiko ry dada. Nisaly avy teny Andrambelo iny rehefa nandalo teto aho dia nisy nanarina tamin'ity gony ity ny lohako. Zany ve? Ny sasany nanala ny akanjoko dia namatotra ny tanako sy ny tongotro. Jereny dadany marary be mihitsy ny lamosiko. Hitako mihitsy ny lamosina zay vao maharatra mihitsy e. Mety kikan'ireto ratsakazo reto angamba. Ohatrany tena tsy rarony kosa alony zao fa zao aloha e tsy fantatry se hoe iza ry zareo reo ka tsy haiko angery dady e, satria zareo tsisy namoaka feo mihitsiny. Momo masoko koa efa nitapenany tamin'le gony dia tsisy ninona fantatry tsony. Na zany zava-misy zany e. Zao ry koto andao aloha nandeha hody dia any an-tranontsika miresaka. Ka mangatsika be angery dady e. Ka ny akanjony se lasa ny zareo daholo dia zay mampangatsika ny se fa andao hody londry. Le ambobola angery dadany anatin'le posy pataloha daholo e, dia ahoana zany? Andraso ery poto fa misy ina ry dada? Tohotra mivongy za amin'ny varavarana nefa oatra nidiko tsara talohan'ny nandehanako e. Fa ahoana koa ary zao? Fa ahoana koa zany ry dada? Andao aloha ndeha hiditsika. Sa hitako marina. Tena nisy niditra tato ry koto nataony seza moa ny afakasika tsy tadidiko koa. Andraso vetivety aloha e. Ay, ty ry dada. Aiza ty le izy ty. Andraso aloha narehatra vetivety hoe ty. Lanitro. Fa inona re ty e? Tena nisy namaka ny tranontsika ry koto tena loza. Lasa daholo ny etantsika ry dada. Jereo raha tsisy entana tsony ato. Lasa ny hatramin'le latabatra kely fianarako teto. Mifandriny. Fieritsika ry dada. Oka aloha ny koto aza mitomany aloha se fa inona ary ty e? Tsy maintsy azotsika zay nangalatra ny reny etanireny. Inoko fa mbola tsy lasa lavitra mihitsy angamba. Mba iza loatra reny navanina an'izao zavatra zao e? Efa izao ve mifahatrana dia mbola misy misopatra ihany e? Sao dia mba tsy mety kosa e. Azao ry koto tompoko. Andraso vetivety eo aloha ny dada. Tsy maintsy mampandremy manodidina sy ny sefipoko tany Ien tompoko. Indrisy ry fahatrako tena miangatra loatra kosa ianao e. Aiza veragna dia ny kely mba ananana indray ty ny lasan'ireo tsy matahotody. Eny e, mialo mivitako ihany fa nen'le zanako ahoana. Atraiza mifetra n'ity fahoriako ty. Koto le zanako vao tonga teto ambon'ity tany ty dia ngidy no nitsena azy. Mety mbola hiratra ihany ve ty fiainana ity indray androany e? Eny e, tsy haiko. Na izany nefa dia misaotra anao Andriamanitra fa efa tafiditra soamatsara eny amin'ny tena zay nge le zanako e. Tena faly sahirana ankehitriny. Andeha andra nefa fitaovana tsisy. Ny fitafiana moa amin'izany dia neny akoditra ihany sisany eto am-pilatananay. Tena indrisy resy ry kodikely koa. Tsy afa-manoatra dady, tena tsy afa-manoatra. Tato! Tata! Ty an-dakozia lesy. Fa tady anangala? Ie, fa hono ary dada. Ahoana zay? Inona zany ry dada ny fitaovana entiko anam-pianarana rapitso? Ka zany mihitsy angery koto no mampiasa ny saiko eto e. Zao angamba andeha ataontsika. Aleo aloha ny lahy
Tsy miakatra rapitso. Andray kosa ry dada fa maninona? Ka mbola mitady fitaovana hoentina makany am-pianarana dady. Ka zany ry dada na mbola tsy mitondra fitaovana aza tsy maninona e. Ka hoana zany ny akanjo lahy, ny aron'akanjo lahy nge tsy maintsy hoentina zany sa tia ny lahy mibedy any sa manana aron'akanjo. Zany e mbola manana an'ity akanjo ity ry dada e, mba tia mbola tsara be mihitsiny, maloto kely fotsiny. Eny e, mbola zaza marina lahy fa zao ny sekoly nga anaika an'izany tsy maintsy tomombana daholo ny zavatra rehetra voaken'ny sekoly. Ry dada aloha fa efineny aloha rapitsy fotsiny nge. Ka tsy mety ho azy zany fa mila tena manana n'le aron'akanjo ohatran'ny mangamanga iny vo mety. Tonga ry dada! Dada ô! Ohatry, ary ino ny reto zavatra hoentin'ny se aty reto e Baoritra reto. Fa atony se inona za mibaoritra aloha ny Ka hitany dada, tapatapahako reto de reto aloha no ataoko kahie. Mety reto nge ry dada mety anoratany. Tena mampalahelo amin'isy ty zanako ty marina saingy tsy afa manotro dady. Wa fa maninona dada? Ohatry tonga de tafapetraka mihitsy. Ohatran'ny narary tampoka teny lohako. Maninona ry azany? Kotoa. Ahoana zay ry dada? Ohatran'ny fanina be zany Fanana tampoka teo koa dady e. Koto. Mba ako rano kely aloha nosotroko. Andraso vetivety ary. Andriamanitro, fa naninona tampoka teo ary Ohatry marary tampoka zany lohako. Ohatry misonitra be koa zany. Ambava foko zany. Ohatry mazavina daholo zay jeren'ny masoko. Ty le rano dada. Ty le rano aloha de sotroy. Oy, to vilana nesa ny vavany dady zany e. Eo aloha ty sotroy. Falazaizako ary le zalahy iny nefa ny hafa ao an-dakozia zany nge ohatra manepotra tanteraka mihitsy. Orkoto andrasa aloha ny ary nety mihitsy afa tsy nefa nge za zany efa ohatrany reraka be zany. Tena ohatrany kely ny heriko marina. Tena ohatrany manepotra tanteraka mihitsy zany setroko zany. Tena fanina marina. Hoe tena tsy afa mamindra tsony tongotra. Miodina tany aman-danitra. Madya! Wai, fa inona koa zany? Andraso lohitraka. Wai, dada! Wai, tena dada ty midaraboka be ty. Dada! Dada wa! Fa naninona aloha zany dada teo e? Koto fa taiza lahy Ka nasay mamamfaly naka ny randro zareo ngia de menka eroa e. Jereny dada, reto le izy reto.
Ive zany very koto. Io fa manino dada mitomany fangatsy mahafaly any dada kosa zany e. Tsara fanabenga reny ry dady. Manome tsiny ny tenako alezakehitrindry koto a. Tsy afaka mananao tena izay nahasambatra ny se ahy e. Mahatra lesitsika ry koto a. Okizay ry dada ka. Fafako amin'ny akanjoko ty ny ranomasony dada. Ao ty mangina amin'izay moa e. Sandray zalany tetika manavaka. Rehefa mandalo eto koto rehefa le mirava mianatra iny dia esoritsika ny akanjony dia avy eo atsipitsika ny anaty rano dia lisany konko avy eto dia tsoraka miaraka aminy fa tsy mahay milomano iny indrindra rehefa lalina be ohatran'le etsy andafy avaratsetsy io. Zay miomana daholo amin'izay ary lisany fafahiny izy iny. Manahoana daholo ry zalahy? Salama letsorikoto avy nianatra angala zany. Fa inona ty natao ny lisany eto? Ilomavy e? Ie, iaraka aminay angala andao e. Tsy azo ilomanisana angeny ty eto e. Lalina be io. Tsy maninona zany io. Zay rehefa milomano eo foana. Ao fa ampianarinay lahy e. Za ngely ty mbola hianatra raha rivarinainy e. Za ny olona miditra amin'ny raiko. Ela be zany e. Tsisy miala zany eto. Io ry zalahy. Tonga dia sambory. Tonga dia esory daholo ny akanjony dia angalisany. Atsipazo ao anaty rano. Fa lisany very ty adala. Ao rangalisany sady be tokoa raha vao fantatry dadanay hoe ny lomano. Akay, marary ary zalahy. Zay. Atsipazo amin'izay. Veloma letsy e. Io fa tsy mahay milomano. Jereo fa bitabitaka fotsiny. Io fa milety. Ary mayakiletika be Oay. Ary to tsy mipotra tsony. Lasa izy. Odio! Tatankoto Ohatry. Odio! Mansoa e. Ohatry. Ary tonaina fa misy inona? Lomano ery tsy tafara ikioto. Hitanay izy nitsoraka tao. Maninona tsara hoerinaina? Lomano ery amin'ny tsy tafara ho akioto. Orlantro. Fa inona kosa nataony koto zany e? Fa lozy inona indray rety? Ando aloha nijerena an'izy. Adao. Tsy kosa e. Fa inona rety natao lary koto Fa misy inona to e? Nitsoraka tao anaty rano kioto dia tsy mipotra tsony. Mato ny zanako re olona. Mato ny zanako ponjeo re izy e. Tsy hitanao va reo vata andeha labe dia be mikarika manao ny aing'tio zavatra ao anaty rano reo e. Fa marenina ve ianao randre? Inona koa ary ty labe ranomaso ty? Efa ho adony roa ange zay dia mbola tsy hita foana kosa ve? Tena aza hitako marina e. Maty ve zanako sa tsy e? Mbola karohana aloha fa iza mbola mikirapaka ianao randria. Fa ono fa nga dia tena tsy zakany kototsony mihitsy ny fahantrana miantsady aminy no dia niafaratra amin'ny famonotena mihitsy. Izy ary nanala akanjoko. Jereo angereo hoe lomano mihitsy izy. Azy loza lala zany koto azy loza lala ty ray lany mahatra kely ty e. Tena mafy zao e. Tena mafy.
Efa herinandro izay nandao izany koa aho. Tena mangidy tsy telina ny fiainako e. Alaivo koa hanaraka anao e. Alaivo hanaraka anareo mianaka fa tsy zakako intsony no mitondra an'ity. Zoko ana mpitondra anaty e. Tena efa kely sisa izany haiko izany. Tena reraka. Tena fahoriana ny nameny ny tontolo mpiainako rehetra. Kely sisa ty andao an'ity tany feno faratsiny ity ahy. Ty misopatra. Tsy namany ty tany ty tsona fa Roberta. Efa herinandro izay nandao izany koa aho. Tena mangidy tsy telina ny fiainako e. Alaivo koa hanaraka anao e. Alaivo hanaraka anareo mianaka fa tsy zakako intsony no mitondra an'ity. Zoko ana mpitondra anaty e. Tena efa kely sisa izany haiko izany. Tena reraka. Tena fahoriana ny nameny ny tontolo mpiainako rehetra. Kely sisa ty andao an'ity tany feno faratsiny ity ahy. Ty misopatra. Tsy namany ty tany ty tsona fa Roberta. Papa, Ahoana zay rinaina? matony ane ny dadany koto e. Ohatray. Fa maty ahoana le ty e? Naninona ono? I fantatry papa moa i Rafeno. Rafeno? Fantatro tsara Rafeno ka. Izy ny sendra nandalo teo amin'ny trano zareo dia naheno fofona maimbo be ony. Dia niditra tao an-trano ony izy a. Ka i dadany koto efa nitsirara lana ny lalitra teo ambony fandriana no hitany. Marina po. Endrana be indray izany a. De maty koa izany randriana naraka ny koto. Mandria-pia tanana nety zandrilahy. Mampalahelo fa de resy any lako. Tsy anjara laza ny atany eto ambonin'ity tany ty ray izany koa. Onoary sendra. Zay ry papa. Vina moa zany didiny ho anainga. Le fotoana ne ka mandeha be tsy azo tazomina mihitsy. Ve nieritreretra hoe amin'ny sabotsy any angamba. Fa hono marina ho ahy. Hoe ahoana? Inona izany no tena tsy itiavan'ny papa hipetraka eny amin'ny site? Ka vehivavy any indriry sendry. Sady zay ihany koa vahiny any tany lavitra any. Le tany koa tefa tsy de tena milamina tsara tsony. Ka noho izany dia alondry any amin'ny any aloha no mipetraka. Any komba tena hoe azo antoka tsara. Ka nanotoerana findrandry taty seheno ary ange tsy hitako akory. Sady amin'izay tsisy namana mihitsy ny ve. Sendra fa hianatra vendry isa hiala sasatra. Tsy efa nomena andre moa ny adresiny vaovao. Tsy hitako mihitsy izay olana any amin'izany ka.
mba lalina kosa ny tantara izany marina. Mpiandro mbiavy andeha ho diariva ho nahita nentin-drano efa tsy nahatsiaro tena tsony. Roa andro aho mipetraka tao amin'ny zareo dia izay vao nateriny tany amin'ny akan'ny fanafotana. Dia tao aho izany nalain'ny papahity moaka ny tezainy. Fa ny tena nampareloko aloha dia ity ilay rangahy nahita sy nanavitra. Ka efa maty roa taona lasa ohatra. Tsy hitako akory izay mba hisorako azy. Dia mba aiza moa izany ilay tany niaviako e. Tsy tsaroako hatramin'ny anarany tso. Aiza izany amin'izao fotoana izao. Vavahady menamena, trano miloko manga tanora. Tena izy mihitsy ity ka. Tena ato izany ary tatiseheny no mipetraka. Andraso loatody ampanenoko ny Sonerika. Misy olona mitady io. Nefa ary papa sy mamontsy ao. Soa ihany aho izany fa niverina. Alelo hivoaka ato anaty fiara dia anatiny eny. Ary tsy ato ary very tatiseheny e. Toa tsisy mamaly akory sady tsisy mamono. Ondry, ary misy olona manatony ity. Mety mitady olona ato angamba. Nefa ary zareo ary ty toa tsy ato akoriko. Manao ianao ry tovovavy? Salama tsara tompoko. Ary ianao? Salama tsara ka. Inona no azoko anampianao? Mitady an'ilay olona mipetraka ato nefa ohatrany tsy ato akory zareo ko. Fa izy aloha ilay olona tadiavinao raha tsy mahadiso ary. Izay manko no mipetraka ato. Izany ve? Fa angatsy ry Madame Seheny no mipetraka ato tompoko. Madame Seheny malala ve? Ie, izy mihitsy. Tia mihitsy nefa ilay trano nolazainy. Vavahady miloko mena hozy izy dia trano mangamanga. Ary sao dia hitsapititsy kosa ary. Ohatray. Ary tena mitovy be marina ke ilay trano ah. Be dia be mihitsy ny olona vao vitaka eto amin'io trano mitovy ireo. Sady ny vavahady kosa menamena. Tena mitovy tanteraka ka. Mety io marina angamba fa azafady manelingelina. Tsy maninona ka. Sady samy anay ihany koa inge ireo fa nampanofaina fotsiny indray e. Hitako ny tena mitovy be kosako. Fa ilaozako vetivety aloha angamba ianao ah. Dia mbola mamerina ny fialatsiny fa vahiny be koa mantsy ako. Ndry koa tsy manino izany e. Ary manja kely aloha izy. Sady tiako be mihitsy ilay fitsikiny. Iny izy fa nisy nampandroso. Ary ilay kola moa vavahady dia hiditra ka. Iny nisy fa nivoaka. Ary andraso aloha hamelona fiara dia enjehana. Zay. Ao mekare, lalana iraisana ihany io. Tsy maninona ve? Tsy maninona fa dao mekare. Misaotra ary. Manahoana ianao? Salama tsara kiry. Iza marina moa? Eny tokoa. Sendra ny anarako. Sendra. Ny andray kosa nary. Mafany mahafantatra ny sendra izany. Ary na tsara marina be. Ianao koa. Ary ianao ke be vazivazy be Za efa izany foana mihitsy ka. Ary andeha aloha izany ndrity e. Fangamoa tsy hoe lalana iraisana indreny antsika ka. Izany hoe izay lalanao izany ny lalako.
Ndreka tena be vazovazo be. Dia tafaraka samy be vazovazo zaniko. Fa andeha ho ny akatso aho io e. Andao ry fahateroko aloha ndry dia andrasako ndry rariva raha tsy mampaniny. Enao tia fa izany hoe izaho rao karako. Zany misaotra meloa izany. Zay fa rariva zany ary. Enim-bolana zahatsy izay finamanana isinary. Mahafinaritra kosa aloha izy. Tsotra sady tena sarika be. Indrindrandrindra tena be fitiavana. Saingy toa fitiavana namana ihany. Nefa sady to lasa tia azy izany. Hoe, maneno finday ako marina. Nary ty. Andraso raisina aingana ka. Allô? Mba inona ary izany resaka ho resahanary azy izany? Sa izay kosa izy voavonina ny toerany fitiavany ahy. Enganie. Aiko tia izay. Iny ianao fiarany. Manao ndry. Manao ary. Efa ela be ngandriny teto. Vao fefakadiny angamba. Efa ela ihany zany. Tena zafataka isindra. Tena nisy nanahirana kely dia zay somary nahatara kely. Zany ve? Tsy maninona lesy a. Ka izy ary tsika no resadresaka sa hiditra restaurant? Tsy aloha ve eto ihany e. Sady eto mba mangatsiatsika. Sa hoana? Eny araka. Dia ahoana ke? Inona vaovao ndry? Nga moa dia misy vaovao fa dia zao faly mahita ny lazao indray. Sady lahy zao no manana vaovao avy aniko. Eny ary. Resaka tena saika tena tiako resako amin'ireny dia izao. Zaho mba hitany amin'ilay ambanivohitra reo. Nary tiako. Dia izany fotsiny ve ny tadiavan'ny lahy anaty aty? Andray kosa rery sindra. Fa manao kosa ny hoe izay fotsiny. Sa tsy mety? Tsy hoe tsy mety fa mba niveloko hoe zava-dehibe ny antsoiny lahy anako. Ka zava-dehibe amiko anie izany. Zava-dehibe? Zava-dehibe ahoana? Ka mba te hina ao anatin'izany tontolo ambanivohitra izany ary. Hitandry, izany aky mbola tsy tany amin'ireny toerany ireny mihitsy hatramin'ny mbola kely. Raha tsy hoe teto an-drenivohitra dia tany ivelany foana. Andao mory sindra fa inona ary tia? Na dia hoe fotoana fofotsiny ary nge tsy maninona. Eny ary. Ao fa ny fiarako no etintsika. Andraso fa andama fotoana fotsiny ary aloha. Tena tsy nampoziko indray ny marina. Za nefa mba efa nananteny ireo hoe tory fitiavany amiko nary. Ka ny azo zavatra hafa mihitsy. Andraso vetivety ery sindra. Fa maninona koa ela no mijanona? Ohatrany hoe efa nandehanaka izao no titeran'ity fa tsy tsaroko hoe oviny. Ka tsy ela ihany ary ve no niteny tamiko hoe mbola tsy nandeha tamin'ny toerana ohatr' izao e. Tsy azoko mihitsy koa izany. Ka eo indrindra ingeny ohatran'ny mahagaga ry sindra. Sa tsy hoe moa ny ery amin'ry tanàna kely voadidina alo ry? Sujet atsahavoly io. Fa ahoana koa no nahafantaran'ilay hoe sujet io? Kay. Marary be indray zany lohako izany. Sindra. Nary? Nary fa maninona tamika teo koa ilahy e. Fa maninona ho ahy lahy?
ao mihitsy aloha sotroa ty rano ty ka. Zay. Misotro kia. Kay. Zay voazoko ny haiko marina. Tsy manina intsony ialahy. Tsy zany fa isako misy zavatra tsaroako tapoka dia marary mafy be ohatran'ny savona ny loko. Raha ny tsaroako dia ohatran'ny hoe efa hianatra tao amin'ny sekoly io aho. Tsy haiko, taloha angamba. Taloha ahoana e? Ahoana koa ary izany? Ianao ary izay vao tatiako efa nianatra tao ahoana? Hieritreritra fotsiny ka. Mbola lavitra amin'ny tanàna. Efa kaika mihodina kely ao ambadika ao tsika dia efa matazana ny tanàna. Zany ve andahoro toy izany lalana. Ao raha mandroso daholo ny anakisany midira amin'ny lalindalina koa Ndahatra izy nary mandroso fa samy hafa. Eny tompoka. Misaotra anareo. Ohatran'ny hoe efa hitako izany koa ty rangahy ty. Mipetrapetrary se aza mihafahafa mihitsy reny ny seza. Taizary. Misaotra indrindra tompoka. Ka inona hono zato vaovao nentinareo avy lavitra? Tsy dia misy vaovao ry dada fa mba tia hitana aty amintsika hono nary. Dia io izy netoka ty io. Ndriko. Nareo reto korakizy ty maninda re zany sady mba maka-rivotra kely kosa hoana rinary. Zay indrindra mihitsy ry tadasendra. Sady ny ao andreny voatra koa ny tena tsisy afa-tsy rotoroto e. Ny rivotra maloto. Tena tsy mitovy amin'ny aty mihitsy. Zay kosa aloha dia tena mariny hafa mihitsy ny aty. Fa ahony tokoa Eny tompoka. nareo reto moa zany mpifaninana mariny. Daty koa mpifaninana ahoana ary? Ka raha ny fahitako amin'izao sary zao dia ohatran'ny hoe mpifakatsiako sa tsy haiko aloha tsy haiko. Izany hoana ry nary mpifaninana hono tsika. Nary mianakirety koa dia matsikaka mihitsy ka. Mpinamana be mihitsy re zay sy sendra ry dada Rafatra. Vare mahafinaritra zany ny anakisany. Namana tokoa mantsy no mivadika lasa fitiavana rehefa elany ela. Sa ahoana ozonareo? Andaloha mandalo kely atao amin'ny zokinay ato ry nary ato mantsy izy mipetraka. Ay, ato izy mipetraka. Daholo. Ody razoky Ody! Misy vahiny angetsika e? Ho avy e! Ay, ve bavy ihany. Salama daholo nareo. Ay, ve misy vahiny tsika. Manaona tompoko. Salama tsara se. Ao, mandrosoa nareo e. Mandrosoa aza mihafahafa. Mandrosoa ry nary misaotra indrindra. Ka iza hono sady vahintsika ry sendra. Andraso fatoko ny fampafantarana e. Izy ny nary namako. Dia izy kosa rery nary ny naina. Izy ny zokilahy. Valy mahafantatra anao tompoko. Za kory se. Ka inona hono sady vaovao sy malaza ao andreny vohatra ry valy. Valy ahoana koa e. Nainty koa Ndriko sy mba vasovaso kosa ny azy e. Sa tsy zany ry zokonaina. Hitako. Tsy zany fa mba tsy nianatra izay dia nidina taty. Sady naroa mba tia hitany aty amintsika angerinay e. Fa hono lasa aiza daholo ny olona nohatry ny laririny ato. Ay ve izy da zao lasa nianatra. Raha lisy vadiko indray lasa niantsena zary zao ny eritreritra hoe fanena taminareo tao ivilany tao izy ko. Ka hoana ry sery nary ohatrany tsy de teny nareo zany. Mahafinaritra ny aty aminareo ka. Mahatamana be mihitsy. Tsy hoe tsy be teny fa tiana bavony sy teo nge tena tsisy andaminana mihitsy e. Taiza indray zao zany fa maty kelahy. Marary nge zany ry sendry. Kay lahy tsy no maty sy ravinako. Ataovy ihany ary. Nareo reto koa. Ka hijanona sakafo ny ve sa
alio angamba raha rivo izay no miverina tirana dada masy efa nanomanako. Ay ve tsy maninona zany sady tsika samitsika ihany koa nereo ka eto mijery tanàna ary vahintsika aloha sa hoana arinary. Nareo reto koa reto dia misahirana ka mety daholo izay atao za manaraka foana fiompanara-panjaitra. Sady efa samy mihitsy koa ny programanay fa hoe mba nandalo kely fotsiny fa zay kosa raha ve andalo dia tsy mba hitsidika. Hita ho ako. Zay fa avelanay aloha ianao ina re Ary be vazivazy be ohatrana ihany koa ka ilay zokinao ry sendra. naina ve agagy fa tsy hitako ary izay mahasamihafa anareoko samy tsy matotra mihitsy. Aiza koa zany hoe ihany ry sendra fa tia tanàna ty hoa maninona letsy ohatrany hoe efa mipetraka teto amin'ity tanàna ty zany lendrika naina zokinareo koa ohatrany hoe endrika tsy vaovao amiko izany mihitsy. Zay indray alahy mety hoe noavy indray alahy mety hoe noavy angamba no azon'ilay eritreritra dia lazan'ilay hoe efa lasa. Izay fa hoe fahita moa ilay toerana. Saloha tena tsara kelikely izy fa mahafinaritra. Ie ary andao amin'izay aloha entany amin'ilay tsena ka dia avy eo atorindry andray ny bebe aty. Tena tsy disy mihitsy aloha ny eritreritro tena efa mipetraka teto amin'ity tanàna ity mihitsy ary so dia mba eto ary le tanin-drazako nefa raha izany dia ahoana nefa ny tsy nahafantaran'ny olona ireo ray aman-dreniko ihany koa aiza. Raha toko mantsy zao nikajikajy izany hoe folo taona zany miala teto dia inona nefa zany ny antony alako teto ka na tonga tany anaty rano ihany koa tena tsy azoko sady amin'izay tsy hoe rano tity fa tany atsapanana savy mifandray ihany reo hoe tena mbola misavorovolo ohatra eto marina inoko aloha fa na hoela na hoaingana dia tsy maintsy ho fantatro ny tena tantarako tapaka ny hevitro fa ho toizaka ihany no fanadihadiana miafina izay efa natomboko ary aleo ny sefo-poko tany no anontaniako inoko mantsy fa mahafantatra tsara ny tantaran'ity tanàna ity sy ny zavanitranga teto izy. Fa hono anaka ahoana izay ry dada ohatra ny hafahafa ho aty namanao ty mpamariny hafahafa ahoana koa ry dada tsy azo kokoa ny tianao tenenina ka inona foana raha ny mahatonga azy mivoaka ny velany ihany matetitetika izy very amin'io nefa dia izy vahiny tena hafahafa zany ry sendra sao dia mba dada koa raha ny tena hafahafa ka mba mijerijery tanàna izy fa haninona indray ary sady izany mihitsy ange mahavahiny azy ka maninona ary izy no tsy miaraka aminao ka vahiny ve izy tokony ila tompon-tany hitaridalana ka tsy haiko mety hoe le manderery mihitsy ny tiany ohatra tsotsotra ne zany valy teninao zany ry sendra mba alefaso lavidavitra any ny sainao ry anaka sao dia mba dalo ary ty namanao ty mariny fa inona koa ary ty lazainao
Ody ry zareo ato ihany ve nareo e? Manosola e tsirinaina. Ato ihany izay mianaka. Manosola. Ay, ka manahoana daholo salama? Salama letsy a. Ary ngahy nary tsy ato. Niveriko fa efa tonga ne izy teo e. Fa nga hita ny lahy izy teo? Ie, hitako ny resaka tamin'ny ravily sefiboko tany tery atsena tery zareo teo. Hitanao zany sendra. Fa misy inona ry dada? Ka ty nary mivoaka mandeha rerisana ny tiako. Misy zavatra ohatrany tsy mazavazava mihitsy a. Zay indray dada ka. Fa zao tokoa ohatran'ireny tsy vahiny reny mihitsy ange tia namanao tery sendry. Fa hoana letsy? Ndray andro zay izy hitako tery amoron-drano tsy hita fara tery. Izy sy ravelo mihitsy amin'io Zay ara ho aho. Tena afafy ty narinary ty. Mila mitandrina tsika. Fa mila mitandrina hoana ry dada? Eno a letsy? Ka nitondra dahalo ianao ry sendra. Fa pirenena. Zany ohatran'ireny tsy vahiny reny mihitsy hoany ty fihetsiny ty. Daholo nareo. Salama ry sery naina. Salama tsara ka. Ary avy sy zany. Eno a? Le hoe madery indray. Efa tsy vahiny tsony kosa. Sady amin'izay tena lasa lavitra mihitsy. Hita ho a? Ataovy moa fa ho very any io. Sendrako ka raha tsy zazakila ka ho very. Mety hitanaina zany zay singa ravily tio Mety mahafantatra zavatra reto fa aleo mailomailo tsara. Somatsy ka ho simba daholo ny tetika rehetra. Mazava zany zao ny tantara. Za ihany zany ty lazaina hoe koto ty. Mitamberina amiko ankehitriny ny lasako rehetra. Raha fatro mianakavy. Ry zareo ny namona andreo ray aman-dreniko. Tena tsy vanina zany raha olona ka. Ary maty eo ampeterahana ny sendra ihany koa zany ny reniny. 20 taona lasa zay. Maty rery tao an-trano ny dada. Indrisy marina. Nahantra loatra tokoa ianao ary dada tiako. Tonga aty amary fitisangy. Ianao moa lasa tsy verina tsony. Mandriam-piadanana dada sy mama malalako. Inona re zany ny tokony ataoko amary faty ve? Hoany tokoa akiry sendra. Miena ny lahy? Fa manina ho anareo rery no mipetraka aty nefa fianakavianareo any andrenivohitra daholo. Ve ka eto mihitsy ange ny tandrazanay ry nary. Fa nisy zandry ny dada ihany ny talohany raha mipetraka tamin'ny zareo teto. Taloha hoana ki? Sa efa lasa mifindra-toerana? Toa hoe maty daholo izy telo mianaka. Raha araka ny fitantaran'ny dada aloha na za koa raha moa mbola tsy nahita maso an'ny zareo mihitsy. Voateraka mantsy tamin'izany. Zany ve? Maty nanina hony. Ary iza ny anaran'le zandrindrainao io zany raha tsy madiso Randry. Ahoana tsara? Randry ho Ary inona mataitrana ao amin'izany fa misy inona? Tsy maninona ka, tsy maninona. Mety anarana mitovy fotsiny angamba. Tena ro le nafaty an'zareo ka. Le ramatoa maty eo ampeterahana ny zanany. Dia ikoto indray toa hoe maty namony tena tery amin'ny rano tsy hita fara tery. Randry indray moa maty rehetra tao an-tranony zareo tao. Marina very sindra. Andriamanitro, tena loza inona rety.
Fiavana zany izay zirosindra. Andriamanitra, inona re ty zavatra ity e? Aty sahan'izy mianaka ve zany nanao anay ohatran'ireny nefa dia havana ihany? Fa inona koa ary ty mahazo anary? Lasa saina be nge ianao izany ry nary e? Lasa saina fotsiny aho hoe fady inona loatra ry ary zany ny rasa nataon'izy telo mianak'ireny dia lany tamingana ohatran'izany. Tiako, mety hoe nanao ratsy teto an-tanàna angamba. Dia izao tratrany tsy mpiara-monina. Tiako e! Teo izany tokoa ve? Atao ohatran'ny mahaliana azy ny tantara izany ry sendra. Tena mba ratsy mihitsy olo saiko amin'ity narinary ty e. Izy namono mahalala raha dalo pitsikilo tonga androba-tanàna io. Ary lanitro, inona zany fiambaravarana zany? Ohatra tena misy mandona mafy dia mafy zany varavarana zany a. Izany ray ary zany manao sangratsy amin'ny andro alina zao. Marina sy to mitady hanapaka ny lalan-drako reto ankizy reto mbo marina mafy a. Aleo mihitsy aloha aleoko any fa tena mahatsiravina ka. Ary inona koa ty? Taratasy. Tena taratasy ty. Izany ray koa arazony nametraka an'ity teto. Andraso mihitsy ny loha atsokony ankizy ka. Mahazo amiko indray izay nanao an'ity androany. Vahoana koa ary zany e. Sendra milaza fa na izy ara tsy tahinony zany feoam-baravarana zany. Na ny masony koa aza hitako hoe mbola rendremana be zany. Nary koa toraka zany. Dia izy ary zany nandona ny varavarako teo. Aleo aloha motsokafako ty taratasy ty. Jereko izay ao anatiny. Inona hono zato soratra ato? Merabanao zoko malala. Aza matahotra fa zay ihany ty. Tonga ny fotoana. Rehefa-madika. Teboka telo namarana ny azy. Ray lanitro. Inona ny diny ty taratasy ty ambara? Zoko malala. Tonga ny fotoana. Lepa-madika. Teboka telo. Zany hoe mbola ito zany ny tantara. Zay marina tena tsy haiko. Ohatra tena misy olona sa manao sangratsy misy ny ato a. Dia inona ve? Lasa olo ala-toerana arinaina fa misy zavatra tena tsy mazava mihitsy ny tika. Fa misy inona ry dada? Ary ino ty ohatran'ny mahataitaitra be anareo ty? Toa tsy azoko mihitsy e. Marina e. Vaky ny lalo ty taratasy ty e. Iny. Fa taratasy inona koa ty e? Vaky fotsiny letra. Raso ary. Miarabanao zoko malala. Aza matahotra fa za ihany ty. Tonga ny fotoana. Ilay mpamadika. Tsy azoko. Dia maninona zany tika? Lety kolesy. Dia inona zany zao ny fahazahoana izay voambara ao amin'io taratasy io? Fa taratasy taiza nefa ty e. Ka nisy nametraka teo anoloan'ny varavarako tamin'ny alina iny e. Tsy haiko anefa izay nametraka azy teo. Efa nanontaniako daholo ny ankizy. Dia ho iza zany?
sa matoto aza mba miteniteny foana le tia matotoa ahoana koa ka ho iza fotsiny hoe nametraka azy eo raha tsy zany ka eo ndrindritsika zao nary naro a dada jereny dadany ety inona ndray tilitia iny vakio hitako tao an-tranonay rehefa iny fo maraina iny taty hoe ohatra mirabanao zoko malala aza matahotra fa za ihany ty tonga amin'ny fotoana nefa madika de ohatra de bokatelo ary tena mitovy n'le tato an-tranoko ihany koa ty za indrindra ka io mihitsy mahagaganahy zany hoe raha fahazoko anazy de olona ray zany nametraka ny taratasy ny taty sy tany amin'ny dada fa ahoana koa ary zany ahoana mory dada no ahafahany nary mitsofoka atao tranonay amin'ny alina nefa trano midy satria zao tamin'iza nanidy trano maly ariva io alohan'ny atoriana de tsy nahita taratasy teo ambony latabatra mihitsy sa tsy natory tao nary natory tato izy ka de raha tsy nary aza de iza zany manga ane zany resaka reo mianakato zany ndry koko salama ke salama tsara letsy fa tsy zany hoa fa ohatrany nahin'ny anarany nary ateo fa misy inona tsisy ninona ka fa ono lasa iza marina tokoa mo nary ohatrany lasa ery avaran-tanàna ery izy teo ka fa hony tokoa ary dada hoe ahon'izay anaka fa inona marina ho aho zany ny tena nafaty angarandry-menakavy tsy zany mantsy fa mahaliana naro ny tantarandro zareo reny nary ary totaitra be nareo mianaka fa misy inona ka ahoana moa ny fomba nahafantarany nary n'izany tantara zany ka eno hoa ahoana marina ka nisy fotoana izy nanontany ana mikasika amin'ny fianakaviantsika hoe fa maninona ho ntsika rehetra mipetraka aty nefa ny havantsika rehetra efa lasa ny andrenivohitra daholo dia nilazaiko azy fa hoe aty ny tandrazantsika fa nisy zandry ny dady izay mipetraka taty fa efa maty ve fangako motsy efa nitantaraiko ny miloko mihitsy zany tantara zany ka eno hoa de marina tena misy mamondra zany varavara zany izy lanitro nanjary ohatra ny to lasa matahotra be zany aiza mola ijiro teo otre to tena tsy eto mbola latabatra etsonkoa le izy mama misy tanana mangatsika be zany mikitika vatako zany vojare olona vojare kakat aza foana koa ary dada ny tombola tsy mifo ihany hatramin'izao ny sakafo tia mangatsika ihany ndry ty koa mety reradreraka angamba izy dia mba mahatoritory marainy inona moa ny olana amin'izany ka toa tsy fomba ny dady zaoko izy foana mantsy ny mamohay samaraina sady zany tokoa ve aloha indrasana izy mianaka dia izay tsika vao misakafo sady andro vao amin'ny enina maraina angesoary sendry sandry mbola misy programa enjena andraso mihitsy aloha jereko any ry nary ka nda na raha tsy matombony ndre ary toa tsy atao kory ary dadako efa tsisy olona tsony eto ambony fandriana lazay
Zary. Andraso aloha sokafako mihitsy ny varavarankely ka maizina koa ato. Andriamanitra! Fa tsy dada ve tia mitaraboka be eto ty e? Dada! Nara! Fa misy ina ary sendra. Angana angelahy e! Angana hoa! Dada! Fa ino ty ry sendra? Ina koa nataony dadarafatra tambany eto? Koseonoronarya! Fa nisy inona ary? Io fataitra. Sendra. Marary be ato. Inona anao toka eto? Tsy hainay rery dada. Ianao efa nitaraboka teo ny hitanay. Teto zany ianao no natory. Eny tokoa ary dadarafatra. Na mety ny anjera avy eny ambo vandrina ihany koa ka zay mahatonga ny lohanao marary. Ka nisy nitaroko alina ny lohako dia zay tsaroko farany. Maninona tsara? Maninona hoe ry dadarafatra? Nisy nidaroka ahoana kory dada? Sao dia mba nanofo ratsy kosa ary ianao alina. Tena tsy nanofy anaka fa nisy olona tonga misy tato alina. Nareo koa hoe dia tsy nahino hoe tsisy entana very fe tsisy very ny entana. Ty ndatsanaiно an'izaho mihitsy izay sendrako. Ny trano koa ary mbola nidy tsara. Ahoana koa ary izany? Eno a? Sady ny entana rehetra raha tsisy mipika fa ao daholy. Tena mety ny anjera ianao izay ry dada. Isako mono mahalala raha le narinarindrozy ty ihany ny tonga tato. Diso no nitariko zany veraka izy. Eno a? Mangana be misy ngamba ny atoko ato jereko iny anefa sendraka. Hoe Marary any ampahatoka. Tena mangana be tokoa ato ry dada. Eny tokoa ako. Jerenao ry nary a. Zao kosa ve dia ny anjery? Ka zay nge ny tiniko any dadarafatra io e. Tena nisy nidaroka kosa zao ry nary a. Jerenao tsara nge e. Nitaroko alika mihitsy. Enjana indray izany nahazo anareo tato izany Na enjana ny tsarinaina. Tena voaporofo tokoa aloha izao fa tiana ary tia mihitsy ny pozina ato. Raha matotoa indray dia matotoa an'iza nefa. Zany indrindra ny eo ahy fa ny tena mahagaga dia ty taratasy hafa ty indray. Taratasy hafa ahoana ry dada? Eto aty hoe iny vakio. Zoko malala. Tonga ny fotoana. Ho avy aho aka ny anjarako. Ilay mpamadika. Teboka 3 fa ahoana ty ry dada? Ka nazako ary mbo tena falalanina ihany ny saiko. Raha le resaka taratasy indray aloha ohatra nto tsisy idiranary fa lasa ihany etsy ny saiko ronaina amin'ity tranga hafahafa ty mba marina moa. Ka io indrindra sika. Ny tena ho atao angamba aloha ry dada dia aleo mampandreny sefim-pokotany sy ny sandary mitsika mametraka plainty. Tena zay tokoa angamba netsy ny tsara ho atao Ny antsa teo papary sindra. Dia ahoana hony letsy? Tokony fiverina hony tsy zany mantsy fa nainga amin'ny herinandro any ivelany indray izy mivady. Zany ve? Dia hiakatra amin'izay zany? Ndry ihany hoe raha mbola hijanona na hiaraka hiverina amiko. Fa oviana zany ialahy no andeha ka? Raha afaka pitsy angamba. Amin'ny zoma zany? Fa manina nefa raha mba sabotsy dia mba miaraka e. Ka zaza mety andeha raha-pitso naingery sindra. Fa ahoana indray e? Satria eto mantsy mandinika hoe aitiko moa za ty misy fotoana manolona raha-pitso arifa saika tsy tadidiko. Zany dia mety tsy tafaraka mihitsy zany tsikako. Za tena mety sabotsy mihitsy vao tena anaika.
eny efa andrianga io e. Dada, tena lozany e. Fa misy inona indray ly tia? Inona indray no nahazo an'lahy? Jereo indray ty taratasy ty. Iny, vakio. Taratasy inona indray rery tiry lanitro? Taty hoe Ito. tonga ny fotoana le mpamaditra debokatero izay marina, sady nataony sora-baventy menamena be misy ty izy a. Tena mpambara lozy tirinaina marina e. Ka zay ny lazaiko teo e. Lozy tio a. Ary nanao ahoana aloha le tany amin'ny zandarina e. Le nalehan'ny dada. Efa napetako ny fitoriana fa zao aletra. Mana ihany afa so de mba matoto ihany ary izy io. Raha olona ito tanàna mantsy a. Tena mino fa tsisy avitan'izao a. Tsy haiko aloha e. Sa inary no manao tapoty foy. Za aloha mahita fa tsy maro mihitsy ny ambadika io e. Tena mila mitady hevitra farak'izay aingany antsika. Raha zao mantsy no mitoy de mety hivadika zavatra hafa. Ary mety hafaratra any amin'ny ain-dehibe mihitsy. Aza hitako re izay. Lahy koa letra. Ary maninona moa raha mifindra ty aminay aloha na rehefa mianaka e. Mba hafa ihany mantsy zany hoe be noho ny vidy zaniko sa ahoana ny hevitra ela? Hevitra mety tokoa aloha zany e. Raikitra ary e. Izay mihitsy ka. Aleo fa resahako i Ralisy. Fa misy inona ry dada? Inona ny anton'izao fifindran'izy efa mianaka aty amintsika izao? Ka misy mitady fofony antsika ry anaka. Tsy azoko. Fa ny antsika ahoana koa e. Aza vao tsara mihitsy aloha ka. Iny raha vakio reto taratasy fety de ho azonao ny tantara. Hoe. Reny. Ay ve ato nareo mianaka. Iny le roa. Ary nanahoana aloha ny dialina tany e. Ay ve. Isy fivoriana io ariva eny amin'ny boroboky tany. Da hoe tsy maintsy roso amin'ny fiambinana no ny vatan-dehilahy io alina hanao andro maso tokon'olona. Tena efa tsy milamina ny tanàna. Tena mety zany fanapahan-kevitry ny fokon'olona zany ka. Ny aloha sao de reto fananako reto ny tena mampiasa ny saiko. Fa hony tokoa aloha ry dada. Iny anaka. Sao de nisy olona nanana vola tamin'ny dada kosa raha ohatra. Na hoe nisy fifanarahan'ny dada tamin'ny olona tany aloha tany de tsy tanteraka. Izany no mampatonga an'izao rehetrarehetra izao. Raha mifahazahoako an'izao toe-javatra zao aloha de tena pisoloko. Pisoloko raha azoko tsara. Fa raha azoko kosa aloha ty dadiko. Iady amin'ny matoto. Aiza de mba miteniteny foana letsarinaina. Tsy maintsy ho fantatra ny olona ny tena marina rehetra. Hoay zao nefa iny e. De zay taratasy kely ty ve natahoranareo mianaka e? Teo aminao tokoa mantsy ry sendra ny toerana. Raha ianao angamba nitratra n'le daroka be ndray alina iny angamba de tsy haiko tsony zay nahazo anao. Le komondry be nahazo any dady. Daroka alika tsy miala vola. Aza de miminy foana ho anareo mianaka. Ary soa de mba tsy mivavaka kosa ary nareo reto. Lasa manofo ratsy nareo amin'ny alina. Nofo ratsy ahoana kosa ry sendra. De ahoana zany mahakasika an'ireo taratasy ireo ka? Sa hoe mbola nofo koa zao ianao mamaky azy io? Andritrako io. Fa izy reto maro manao sarotava. Mifona re tompoko, mifona. Aza vonona re zay e. Aza vonona zay re. Aza vonona zay e. Aza vonona va zay. Naina. Gako latraty. Dada, tena ho faty tsika. Tsisy azo atao tsony. Aiza reto fokon'olona e.
aiza ny fokon'olona sy zandary sy ny vatandela mifona re mifona fa aza vonona re zay tsy nanao ratsy eno a fa inona nefa ny ilainareo e eno a inona ny tadiavinareo fa omenay e kay maty alohako kay dada eny re anaka fa isika zany marary ty amin'ny lohako zany naina fa inona no ataotsika eto e nisy namaky ny trano ry dada dia avetsika ny daroan'ireo dalo tsy mataotody ireo zany venesy de lasa dalo daholo zany ny fananana rehetra mbola zany any very dada marina ary aiza izy efa mianaka aiza izy efa mianaka ry dada mba nanao ahoana marina andrasy mihitsy aloha jereko any ka aza hitako marina jereo eny ro jereo a loza nery dady loza ahoana kory anaka tsy aotsony izy telo mianaka sendra ihany koa tsy hitako tao amin'ny efitranony iny dila zay larinaina eno a tsy aotsony sendra maninona tsara hoe fa ahoana ary zany e jereny dadany ety ty taratasy ty nitako tao ambany tao atao ty eny etsy ety ndrekako arabaina tsy maty foamanaina ry raisoko malala isa dray marina raha tianareo hita velonaina somatsara izy efa mianaka dia ataoko ty zavatra angatahanay ty dray inona ry zany andraso hoe atero iny moron-drano tsy hita farany taratasym-pananana rehetra ray manontolo ny oalina dray mpandre mampandre ny hafana ny fokon'olona na ny zandary fa tsy ahita azy efa mianaka tsononareo le mpamaditra terokatera zay marina inona ndray retiry le lantro faty hany va dia manjanako inona ny atao ry dada indrindra fa izy mianadaha-kely tsia raha koa ary ty lelabe ranomaso ty zao ndao atao andao ampandreany zandary avy etrany zao de zao fa tativy adaly tsy efa nyteneny tao ary ve aza mampandrea zany tsika ho faty any ane izy efa mianaka ka fomba mpanao takalinaina foana lety zany ahoana mono afantarany hoe anao an'izany koa tsika araka tena manainy amin'izy efa mianaka ry dada ary efa tena fetsy be any reto dalo reto e ny taratasy-pananana ray manontolo mihitsy ny takiny ka raha tsy adalan'ny olona ka andeha anymeany zany zavy ny fofotra de elany no amatambonina fotsiny azafady tsy manaiky an'izany inona ataotsika ry dada mandeha ihany ny fotoana dia ahoany ty taratasy diso alefantsika nyty ry dada le ty koretsy ahoana amin'ny ahoana fa zao e ity no ateritsika any any oalina sady ireo zandary koa anefa tena tsy miala lavitra tsony vo misy tranga hafahafa tonga de raisipotsiny zalahy ny amantsy ny saiko dia any amin'ireo ankizina lainy mba manao hoana re izy any zao hoe mba misakafo ve tena tsy te heritreritra kory ary dada ka tena tsy zakako izay manjoa azy any zakany saiko zany izy menadakely ka ampio resaina Andriamanitro efa misasaky tiany alina kanefa dia mbola tsy mipotra ihany zareo
le taratasy nefa fareo avokoa. Eno ary so dia tsoavatra zareo na koa hoe mety azony an-tsaina zavatra nanomantsika. Tsy mitombona letsy zandry naina ohatra andraso rehefa misy sandary manantony ty mety nahita zavatra angamba andao aloha anatony hoe sandary tsika. Andao marina dia ahoana zany ry dada andeha zany ka zay aloha zany no atao mody aloha tsika dia zareo no manao ny fiambinana eto. eny araka ndao ody ary Ikiry naina hitany lavy eny hitako fa misy inona ry dada mitrany tsy matombona zany nareo fa tsy hitany lavy hitrany efa tsy mity intsony marina tena nisy nanyromba-dato zany ny tanàna losy ty marina tokoa zany sika modina sainy nanatitra n'le taratasy ary le tsy vanina nanao ny nataony tato andao aingana aloha hiverina iantson'ireo sandary aloha ezaka zako ry dada marina mafy hafananako marina very hafananako mba marina mafy. maty any mivady aman-janako ry dada inona tsony amiko very dada nene tiako lesy dia io rano maso io foana vady aman-janako ny azo ao dia ty taratasy mpananana lasany ty ny tena mahakivy atateraka tena nanenenako indray le tsirinaina ny nanala an'ireny tao amin'ny toerana rehefa nisy azy tao ihany ka zao samy veritsika mahereza letsy samy mahery dada dia mbola io taratasy mpananana io ihany io fananana io foana ohatra ny tsisy vidiny aminareo akory tsy fahitana anazy efa mianaka aiza zao ny arenanao aiza nga afaka ny amonjy anao akory ka ataoko inona tsony koa moa le zay taranaka ny fananana olovainy ary te efa lasan'ny olona fotsiny ty vavanao ry dada vitanao ve tena ty tena loatra ianao ry dada tsy mba mitsinjo ny hafa mihitsy fa tena hoana loatra ary alahy ty koa mba ahoana ilala izy aiza dia mifantasa ohatr' zany izy efa mianaka zany tonga ho azy eo foana fa rehefa azo mivezy nalainy tsy averiny amin'izay ry zareo iengane raha mba fantatra ry zareo mantsy fa tanapolo sisa miandry azy aty an-trano tanapolo no vatanana ny trano hivatanana ary ty lasan'ny olona fa dia inona loatra re ny antony tena tsy azoko letsirinaina za zao dia aleko misafidy no maty inona tsony moa zany no ataoko eto ambonin'ny ty tany ty na ny zandary na ny fokon'olona mba hanatenaina ary ty aizakory zay vokany tony vola fotsiny no laniny tsiry dada tsy ahoana koa ny arena zany fitady ny herim-pofanary fa ngako moa tsika voangalika ho faty akazy tokany ohatra ary tohatra ny tsy mahataitra ny lahakory nge miteny zandrinainy fa moramora milandro fa fambaraka atsika le olona manan-karena indrindra teto amin'ity tanàny ity lasa mahanitra fahadiranofana na le trano hialofana aza moa tsy misy tsony fa hony tokoa aloha ry dada tsy raisy-potsiny marina ve zany ry zareo rehefa tonga aty amin'ity trano ity le tiako lesy izary elahy zany koratsy adala izyko ovainy amin'ny anarany daholy aloha reny taratasy reny dia inona ny ataon'lahy na ny taratasy manamarina fa atsika ara mifananana tsy misy efa lasan'olona zany tokoa ve ny amantsy reo vady aman-janako ny tena mampiasa ny saikoko rehefa tonga ety velona so mahatsara fotsiny izy dia efa zay ny fifaliako ry dada
mbola tsy hita ihany izy efa mianaka. Tsy hay hoe velona ve sa sanatria efa maty. Dada koa ty tena nandraiky marary mihitsy. Naina, izy laha teo. Dada, dada efa taitra eto akaiky eto amin'ny dada. Marary aleza, marary. Ina dada, tena fantatro hoe marary dada. Tsabo ihany koa nefa manao ny asany. Zanako, zareo am'izao mila azo tonga eto. Izy ireo ihany fanafody ilaiko dia ampiasitrana. Miovy dada, efa tena manao neny tsy ho zavatra mihitsy ny mpitandro ny filaminana. Tsy maintsy hitatsika ireny fa aza manahy ianao e. Zoletsirinaina iova tena sao voatsapako fa misy farany tokoa ny zavatra rehetra. Iza monina nanam-po hoe zao ny hafarako aka tsy hitehitra amin'izay arena mety loha, tsy hitehitra intsony amin'izay arena mety mandalo. Tena marina mihitsy zany. Andao vaina daholo izay tsy nentina tao taloha. Aleo manova famindra manomboka izao. Iny leroa. Ary misy mandondro zany andeha anakatsireo aloha. Aleo jereko vetivety ary sao dia mpitsabo hijery anao zany. Ho avy e! Raha liso malalako zanako mafy tena nareo ve reto e? Tena nareo reto? Iny Sirinaina, izay tokoa reto. Ary esy dada? Misaotra an'Andriamanitra. Avy ety amin'ny tady zany zanako zany. Avy engena trotro ny tady nareo da. Tsy naninonareo. Ny vadiko, ny zandriko. Tena tsy naninona ve nareo? Salamba tsara daholy. Dada malala. Sendra. Tonga izay ry dada. Sendra, Lisa. Hitako ihany nareo. Sitrana. Velona ny zanako. Avy aty daholo aloha. Ena ry dada. Sady tsisy naninona nge izay. Misaotra an'Andriamanitra lehibe zany anaka. Fangalo dada narary. Ohatra ny lasa mahikely izany sahady ianao. Tsy nampilamany saiko mihitsy ny tsy fahitana anareo efa mianaka tampoka e. Amin'izay tsy fantatra hoe maty sa velona. Fa ondre anaka, dia ahoana moa zany no nahafahanareo? Dia mba fantatra ihany koa ve ireo mpanao ratsy ary efa tratra? Eny tokoa. Andrasary fantatareko anareo mianaka e. Minonao zay. Rehefa inisy namakina ny trano dia nentin'ireo jiolantsoaka izay efa mianaka. Ny toerana nisy anay aloha dia tena tsy hainay e. Nitapena zareo mantsy ny masonay. Ny andro raha teo koa tonga tany izay dia hevitra ray maizina be izay no nametrahany anay efa mianaka. Dia ianao tsy natao ninina aloha. Ka fa notaniako hoe ahoana moa zany no nahafaka anareo tany? Nary ny nanavitra anay ry dada. Nary? Ie, raha tsisy anary angamba dia tsy haintsony izay nahazo anay efa mianaka tany. Tamin'ny fomba ahoana ki? Eno sady ngamo nary tsy hoe lasa nodika. Andraso fa izy mihitsy ny asaiko hitantarana azy anareo ka. Izy ahoana ry anaka? Fa nga ho avy eo izy. Ohatrany tsy dia tena mazava loatra izany resako izany sendra. Ho avy eo ny nahazo fa mbola eny an-dalana izy. Mandrosoa ilay Sirinary a. Ianaki, salama daholo nareo? Eny leroa, salama tsara. Salama ry Sirinary.
Mahafinaritra izany. Nanao izany zavanitranga teto an-tanàna izany. Henoko tamin'ny sindra mantsy fa hoe nisy tsy olona nanafika taty. Marina dia marina tokoa izany ny roa. Izy efa mianaka moa no nataon'ireo dahalo takalonaina. Dia ny taratasym-pananana iray manontolo no lasany avokoa. Saingy ny tena zava-dehibe amiko aloha dia ny fahitana azy efa mianaka velonaina somatsara tahaka izao indray. Fa ahoana tsara hoe ry dada? Lasan'ireo dahalo any daholo izany ny taratasym-pananantsika rehetra. Eny ry anaka, saingy tsy maninona izany fa reny enika mbola solony fa raha nareo kosa tena tsisy mahasolo satria tena sarobidy amiko loatra nareo zanako. Misaotra ry dada, tianay foana koa ianao. Fa izany aloha eo ihany fa nanao ahoana aloha fomba nanavotanao azy efa mianaka tany ry nary? Ka ny sandary taty ny tena nampandrea fa nisy nanafika ny tranonareo taty. Tsy avy hatrana dia nidina raha nahare an'izany. Tsy nandalo taty mihitsy nefa fa naleoko nanao fikaroana miafina. Mpiandro mbaray tratralina tena tsapanana no nahatsikaritra fiara miafina tao anaty ala. Avy hatrana izy dia nampandreanay dia izao. Afitra somatsara izy efa mianaka. Tena misaotra ny seheram-poeran-tsaina ry nary. Olona tena tsara tokoa se. Eto koa dia mifona satria ny heveriko fa hiseny tao ambadika izao tantara izao. Dray marina, tena menatra tanteraka. Marina moa. Mbola mamerina ny fonana ry nary dia mamerina fisaorana lehibe ho antsika koa. Tena zava-dehibe taminay nataony se ary tsy ho voavalinay mihitsy. Tsy fisaorana ry zareo izany. Midina fotsiny moa izany no mahampinamana. Sady adiditsy azy ialana koa ireny no tena marina. Saingy ty taratasym-panananareo ty koa izao no tena nampalahiloko. Raha marina nge ny tena marina anaka dia tsy anay reto fananany reto fa aniza ry dada? Eno inona koa ty lazainao? Ka zay ry anaka ny fahamarinana aningarandry avokoa reto fananana igalabolantsika menakavy reto. Ngiarandriza ry dada Rafatro? Le hoe zanany dada efa maty ve zany? Eny anaka, raha ny tena marina dia izao. Tsy tena zanaka Razily sy Rasoamalala ray aman-dreny Randria fa ankiziny taizany. Dia izao ny toyany. Velom-pialonana ny Randria tanteraka no izany satria tsy dia tena tia loatra izy mivady. Taty aoriana dia nataoko avokoa izay fomba rehetra nakako ny fananana rehetra ho ahy. Ngiarandria koa moa tsy nianatra ka mora tamiko ny nanao an'izany. Ary tena nampitondraiko mangity sy mafaita ary tena farafaoriana ilay zandriko mandra-pahafatiny. Olony ny fandeferana raha Irandria. Tsy mba namaly ahy mihitsy izy. Ankehitriny vao tonga saina fa tena tsy mety reny nataoko reny. Indrisy nefa fa tsisy azoko natao mihitsy. Neniko ny lasako. Tara loatra ve fivako ka miendrika ho angamba ny hofaty. Tsisy tokony hijanonako ento intsony. Mifona aminareo rehetra ako. Mifona aminareo rehetra. Zany ve ry dada? Eny anaka. Eny tsy nety ihany koa aloha nataoko tamin'ny kioto tamin'izany. Tadidiny dady kioto. Kioto fantako. Kioto kely le tovolahy be fandeferana. Tena tsy tiako mihitsy izy tamin'izany. Sady izao ane zany namono any kioto. Inona tsara hoe ty lazay larinaina? Eno fa inona daholo koa aloha izany lazainareo mianaka izany Eno zany nanosika azy tany anaty rano. Nety ny fialonana diso tafahoatra tamin'izay dia namadika an'ilay finamanana ho lasa fankahalana. Tsakotsakony nena ankehitriny. Fehefalotona ny lasako rehetra. Zano diso tsy nahintayzany larinaina. Lalan-diso no nampianariko ny lary izay ka rary ny rarina vitan'izany ela. Dray marina. Menatra tanteraka ny tenako satria za daholo fototro izao rehetra izao Tsika ry dada. Fa inona koa ty mampitomany any larina azy
Nary fa mampitomany an'lahy malailo ny fiainana taloha nahantra loatra izay sy dada trisy vao valakehitriny le fantinina napetraka tamin'ny dada tamin'izany hoe fa manina ho ary tadarinayna ny tsy tia atsika aikay fialonana mialina ny fahantrainay ve ha ambany ranterina nisana izy dada teo amin'ity tanàna ity sange nandevitra foana izy tena ohatrany tsy azoko fa misy inona serinary tena marina dia tsy maty arinaina tsy maty tamin'ilay natosiko se iny izy nanafitra ary dia zao mbola velona manoloana anareo zao tsara Nary ianry zareo za tokoa ny koto kotikely fa iny zanaka randrisy raha faranonona teto amin'ity tanàna atsahavolo ty so de manovy are olona ikoty hitany masoko ty sandritiry tadarafatra iny ty zavatra reny soroko ty tsy ikoto zany se tsy ikoto se toko de raha tsy mampindry zany ka tsy mino ny saiko mariny ahoana ny nonay fa ikoty se ikoty le belokely fa iny Nary fa ahoana tokoa moa zany nilazanao fa ianao le koto hoe ny fokon'olona range tamin'izany lanaiko mihitsy ho ny mitady any koto tao amin'ny rano tsy tafary io tadidinao moa ry sindra le tengy taminao tamintsika tonga voalohany teto hoe ohatry ny efa hitako aty toeranyity dia ankory fikaroana ny afina nataoko tamin'ireo mponina nanodidina teto tadidinao verinena le tsy nanomezanao amin'ny mofa nalenao no mena ny alika na matorana resory faly talohany nanombazanareo atao anaty lobolobo nkilalahako ny sombanao fa mainka ny tombony tsy fitiavanao ary rehefa afaka sepiha fa saingenao kosa tsy afaka le za nyfinonao ry tadarafatra le za nyfinonao fa lazainena fa nanosika azy nefa te endrikendrika fotsiny zany ny tsy nitondranao anaizy dada nefa te lalana iraisana ihany ny atsika tena ise marina tokoa ve tirikoto eno a ty lozako marina tokoa tsy mba maty iza tokoa moa no nanampo hoe ikoty zay neverinay fa mataona maro lasy zay no verineto indray ankehitriny dray marina tena menatra tanteraka anao arinary resy ankehitriny mifona re mamelasy eny elokay diso zay iny na dia mafy tokoa zany fampitsaliana nataonareo anay indrindra fa hitata izay tsy navelanao ry tadarafatra mba ny natao anatin'izany hoe fiainam-pahasambarana zany sarotra donana tokoa lasa ary tsy azo fafana ihany koa na dia teo azany efa zany dia misaotranao ihany arinaina misaotranao satria raha tsy natosika ao tamin'ireny tsy ho toy izao ny fiainako tena olo ny fahendrena tokoa ianao rinary na tefo zany aza nataonay anao sy ireo ray aman-dreninao mbola novalianao soa ihany tena tsy hitako tson'izay ambara tsy hitako inona ny ataoko maliko an'ireo fitiavana izay natolotra se misaotra ry serinary sambatra loatra ianao ao aminao avokoa ny atsarana rehetra sambatra izay ho vadiny se mariny sady mijery kely taty amiko ihany naina ny lazan'izany za moa zany ty dia gina fotsonyko aika ikoty ihany ny Nary boribory tokoa ty tany ty marina ny tena marina angamba dia zao ry zareo eny anaka efa nitezana tsy hanao ratsy ny hafa tada ihany no laza tamiko hoe valoisio foana ihany no ny ratsy dia inona moa zany no ataonao rinary hitory anay ve satria nalainay avokoa izay tokony ho fanananao rehetra eny tsy maninona zoany setateraka zany ary ekenay avokoa izay ataony serinary ka ny taratasy mpananana izay tokony haverina aminy ary nety very inary ase daholo rehefa nanana rehetrarehetra ireo fa nindraminay fotsiny tsiry zareo efa anareo ireo ary foko tanteraka ho anareo daholy ty
Ty miporofo manamarina an'izany. Ty resy fa taratasy-panana anareo ty. Indro averiko fa tsy ilaiko akory. Nary Raiso, reto. de tamin'ny fomba hoana no nazahosehandreto? Eno a? Za ihany no teo ambadiky reny taratasy hitanareo reny. Ahoana tsara? Za daholy. Mbola za ihany koa no nakan'izy efa mianaka tato ireo taratasy-pananana rehetrarehetra ireo. Tetika efa nomanina ravelo ary ny zandary zao. Ny anafainareo ny tena tanjonay. Laly zany marina. Tena tsy naposiko ndray iny a. Eno ary dada? Ve ka sarinady fotsiny nataon'ireo fokon'olona sy ny zandary? Tena misaotra betsaka anareo fa tena nampiovanay tokoa aloha ny tetika nampiasainareo Fa maninona moa zany no averiny sy aty aminay reto taratasy rehetra? Tsy mandray an'ireny arinary. Anse reto fananany reto ka eto fa mpihindrana ihany fotsiny zay. Ary tokony andony miofany reto hatramin'izay nipetrahana teto ary. Tsy rery dada Rafatro. Efa nafoko anareo daholo reo ka ento. Ary tsy hakana dia tapa-pandretra ray ary za. Ndray re anaka. Miaiky ny atsara-ponao sambatra tokoa izay manana anao fa inona loatra re zany no tena ao am-ponao orinary Satria izay le Andriamanitra ivavahana ry dada Rafatro. Izay le maha kristianina. Ary ny tena kristianina dia tsy mitana alahelo amin'ny hafa zany. Tsy mamaly ratsy ny ratsy. Ary tokony tiana dia ny fahavalo aza. Tena sambatra izay namany izay tirinarika. Ka fotoan'izao ry dada Rafatro. Midodinareo amin'Andriamanitra raha ohatra hoe mbola tsy ao anatin'ny valany nareo. Misaotra leroa. Mety hoe endrika nasion'Andriamanitra zao mba hiverenanareo amin'indray. Mba hamonjena ny fanahanareo. Tian'Andriamanitra loatra nareo ny tena mariny. Ary tsisy avelan'Andriamanitra ho verina dia ray satria tsitra noho ny haveriny ratsy fanahy. Fa mba elany amin'ny ratsy fanaony mba ho velona izy. Misaotra anaka. Misaotra betsaka. Andeha verina amin'izay angamizay ry dada toa. Zany ve leroa? Nareo iza letsy? Ino a? Nga ela mitondra namana? Eny tokoa anaka. Zao no izy mitsotra anao nareo toy izy ilay toetra tsara efa nanana sy hatram'izay ry nary. Misaotra betsaka ansia fa nitondra fiovana lehibe teto amin'ny fiainako ny fiverenany sy taty indray. Mahaliova mahalasana re zanako isany Misaotra betsaka rery dada Rafatro. Ary aza matahotra ianao fa ho tazomiko ny teninao. Satria efa afatro dada tamiko foana zany. Fa nareo siza ho aly andeha hody. Nga ela mitondra namana hafa ho Atsika ry sindra no andeha hody aloha. Hody kely aloha tsika andamindamina ny tokony atao rehetra. Vita izay dia verina aty izay anatanteraka fisehoana sy ny vodiondry. Nary? Ina kiry sindra. Alaiko vadindry. Sa tsy tiandry izany? Tiako ka. Tena marina ve izany ry nary Eny aky malala. Efa ela nge izany tiandry. Ianao no ilaiko dia ho sambatra tanteraka amin'ny fiainako. Avia ty amiko aloha sakambiniko dia arabaina sady loha ry izy rokiny. Dia aiza atao ela le andro malaza fa naika ihinanakatao zay Eno a? Za ny hafaliako mare an'za marina mafy. Tena sambatra izay nahazo anao ry kotomosanary moa zany. Nary kio tena kotonary. Tena marina. Andao tatsika sy tany ivoaka aleo mifankaty resaka. Eno ary. Sange zao fa andefa tsy hoe nanaro mitokana ny monina rehetra Oka rery dada Rafatro marina.
fizarana faharoa sady farany ny amin'ilay tantara nitondra ny lohateny hoe Judas Pitia, asa soratry Zokilandry na Akoraha Voasedra.